Eny ary tombolasy tombovavy tafarisika ato anatin'ny fandarana miara-manonja miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada. Raha anao ihany keo amin'ny tambajotra serasera maro samihafa anterina ny araba ambampiririntsoa antsika mianakavy na ianao eto Madagasikara na ianao any ampitan'ny ranomasina rehetrany ary isaorana ihany keo ilay nahary noho ny nanomezany antsika andro vaovao indray afahana mitafa eto afahana mitondra izay azo hoentina rehetra momba ny raharaham-pirenena. Toy ny mazatra mandritra ny ora roa mahery no iarahantsika ao anatin'izany fandarana zany. Eo ny namana Fanir Razafy, eo ihany koa ny mpisehatra hafa eto anivon'ny fandarana miara-manonja tamin'ity taona vaovao 2024 ity dia mbola tsy hentsika, mbola tsy hitantsika teto amin'ny miara-manonja izany député Rastany izany. Hiakatsehatra eo izy efa ao ambadimbadika ao ary dia ny faniriana dia ny hoe ny afahanao manaraka hatramin'ny farany izany fandarana izany mba azahoana ny soa sy ny tsara afahana mikatsaka ny tsaratsara kokoa eto amin'ity firenena ity afahady izay moa no tena hoe tadiavin'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Tsy misy an'izany aniry ny andro zany, tsy misy an'izany aniry ny hoe hemitra zany amin'ny lafiny maro kanefa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia sady memantra no mesahirana no nona no fadiranovana no tena hoe tsy hita intsony izay asian'ilay vahoaka malagasy ny lohany ankehitriny. Eo ny aretina, eo ny fiakaran'ny vidim-piainana, eo ny tsy fahafahana miatrika an'izay hoe vidim-piainana izay noho ny fahefa-mividy izay latsaka ambany dia ambany araka ny nambaran'ny député Mamy Rabendrina. Marina dia marina ireny teneniny ireny. Eo ihany koa ny aretina izay dia hoe aretina mikiky araka ny tononkirany mpanakanto, ny marary ihany, ny trabona mitombo, ny maty ihany, ny toe-karem-pirenena sosialy bahoaka miotsaka ihany, ny corruption tena hoe efa généralisé amin'izao fotoana izao kanefa na izany na tsy zany tsy maintsy miatrika isika mianakavy ary fandarana miara-manonja taka antony miainga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada dia singa anankiray ihany ao anatin'ny maro afahana miserasera sy mitondra ny anjara biriky eo amin'izay hoe fiatrehana ny fiainan'ny malagasy sy ny fiainan'ny Madagasikara izay. Eny ary tombolasy tombovavy mitoy ny fandarantsika savaranandro sy fiarabana ihany iny fa dia omena ny Fanir Razafy manantany avy hatrany ary ny fitenenana mialohan'ny andraisana ny solombavam-bahoaka Rastany izany voafita amin'ny alalan'ny Tika Madagasikara tao amin'ny boriboritany faharoa. Fanir Razafy manantany indao ary. Eny ary dia manolotra ny arahaba fiaino rina sy ny teknisiantsika ny mpijery rehetra anatin'izao situation zao fa izahantsika hampandehanana zany amin'ny alalan'ny latanan'izy ity. Ny fandarana dia raisitsika amin'ny alalan'ny onjam-peo ny MBS, eo ihany koa zany ny fahitalavitra MBS, ny Radio Mada ary ny page Facebook ny lamatsiaritsiary koa tsika rehefa manapika interrupteur indrindra rehefa manapika groupe koa rehefa manolo an'izay aherinaratra ny jerimazay. Mampalahelo le zavatra satria tsy misy vahaolana misy ty resaka fahatapahan-jiro ty fa vao mainka memafy amin'izao fotoana izao. Zay ny amin'iny rena fa Omaly Denis ny filakevitry minisitra zany dia tao anatin'izay filakevitry minisitra zay no nandraisana fanapakevitra ny amin'ny hoe état de sinistre national zany hoe filazana zany ny mahatraboina ny firenena. Zay zany no fanapakevitra ndraisina tao anatin'ny filakevitry minisitra zay nandraisana didim-panjakana zany rina dia izay filazana fa traboina zay ny firenena dia misy apam-bola zay efa vita sonia ny arahana tamin'ny banky iraisam-pirenena na amin'ny banky mondial zany ho ampiasaina ho alefa aty amin'ilay resaka loza voajanahary zany izay apam-bola izay dia misy ireo programa samihafa nieritreretin'ny fanjakana zay navoaka tao anatin'izay filakevitry minisitra zay no hampiasaina amin'izay lelavolo zay ifatohan'ny fanadiaditsika orina amin'ny tapany faharoa rehefa avy mandray ny solombavam-bahoaka Randrenary Sostanislas tsika satria betsaka ny zavatra azontsika ambara amin'ity fanapahan-kevitra ndraisina omaly ity sy ny zava-misy eto anivon'ny firenena.
tena iresaka amin'izay tsika ary manasan'ny mpijery sy mpiaino antsika isika satria hitondra fanazavana maro isika amin'ilay fanapahan-kevitra zay indraisina teo anivony zay afilakevitra minisitra izay nazanona zany aloha dia ny mahafaly de hoe efa somary miena zany amin'izao fotoana zao ny rano zay nandifitra ny isa-tokantrano vaoaka malagasy miena ihany koa zany reo site d'hébergement nandraisana an'ireo trabona ary efa misy mamonjy ny tokantrano reo atrabona na izy na nefa zavatra misy amin'izao fotoana zao ao anatin'ny trabona, ao anatin'ny trano simba, ao anatin'ny fananana potika, ao anatin'ny taratasy tsy hita sy ny sisa de mbola miady amin'ny kapoaka isan'andro ny vahoaka malagasy satria akoatra ny mahatrabona azy dia tsy mora ny mitady fivelomana amin'ny alalan'ireo hoe asa tselika satria ny akamaroan'ny trabona zany dia reo vahoaka sahirana manao an'izay saraka tsara zay na asa tselika na asa andavanandro zay ahafahany mitady tsy mamelona ny tokantrano mafy zany amin'izao fotoana zao dia hitondrantsika fanazavana sy akatsika ny hevitry ny solombamboaka ihany koa rastany hiaraka amintsika rehefa aveo ny tontolon'ny fambolena zay potika tanteraka io resaka hoe hanolotra ketsa zezika indrainga filoha dia hamerinam-boly ny tatsa ho resantsika amin'izany rehefa aveo amin'ny maha-expérience ananany hoe manana ny expérience amin'ny tontolon'ny fambolena zay ny député Rastany sy ny hoe ampy sa tsy ampy ny varotsika eto Madagasikara satria raha ny fanazavan'ny ministeran'ny varotra indray zany de hoe efa misy varona farana marobe efa tonga amin'izao fotoana izao de zay no ezahana hoe ho atobaka eny an-tsena le vary tsy hoe tsy misy eto Madagasikara fa misy ny vary ary manja de manja reo karazam-bary rehetra efa tondraka eny an-tsena ny vary malalan'ondo valina vary avany Analavory, Mangamila, ny rojo, ny belrozy, marobe ireo vary rehetrarehetra zany ny menatratra marobe karazam-bary eto Madagasikara fa lay vola hividianana an'le vary mihitsiny zay le nambaran'le Ramatoa tany Moramanga rehefa niona tany Kaflony amin'ny hoe tsy zaka tsony angely le vidim-bary le sosialim-bahoaka satria 500 sy 2,000 3,000 ny kilao amin'ny vary zay zany ny olana amin'izao fotoana zao mitobaka le vary fa le vola ahafahana mividy an'le vary ho an'ny malagasy zany tsy misy tsony amin'izao fotoana zao satria milahatra kely sisa rina de ilahatra amin'ny dolara iray ny kilaon'ny vary eto Madagasikara ho an'ny eto Andrenivohitra sy ny any Moramanga zay resantsika zay satria raha isika référence ny hoe 3,000 ny kilaon'ny vary iny eto Andrenivohitra misy an'izany any amin'ny faritra loatra mangory misy an'izany ny dolara ray dia manodididina ny 703,000 eo fa nisy fotoantsika rina tamin'ny herinandro nandefa ny vidim-bary niakatra any amin'ny faritra avaratry ny nosy zay efa tafiakatra 4,000 na 500 sy 4,000 amin'izao fotoana zao misy 4,000 hitantsika ara dikan'izay efa midepase amin'ny koan'ny dolara iray sy ny euro iray zany ny vidim-bary eto Madagasikara zany hoe vary ray kilao 1 dolara na 1 euro amin'izao fotoana zao mazana be zany de io tsy mbola mety tonga saina le fanjakana fa hoe mbola atao ihany ny importation amin'izany satria fatatsika nefa ny olan'ny importation zany hoe betsaka ny vola mivoaka zay tsy tonga eto Madagasikara ny vola vahiny no zay hoe fanaovantsika n'ilay fanafaran'izay fa tsy manana karikevitra mihitsy tsika anondrana na ikarikevitra vahaolana hafa zany mba ahafahana mistabilize zany amin'ilay lanjam-bola na lay sandam-bola eto Madagasikara sy ahafahana mikajy ihany koa ireo vola vahiny zay miodina eto Madagasikara satria akoatran'ireo riny de mbola mandoa ny trosa ivelany sy ny trosa anatiny ny firenena malagasy resaka raha toekarena sombony zay resantsika zay fa tehiteny fotsiny tsika ny hoe tsy normal itsony raha ohatra ka vidina sara ny euro ray sy dolara ray ny kilaon'ny vary eto Madagasikara mino sika fa anakambaran'izany ny député Rastany rehefa aveo indrindrandrindra ny sasasoa maromaro nataony sy fifanampiana amin'ireo trabona dia ho resantsika zay rehefa aveo fa reny anoman-javatra kely ianao ao anatin'izay fanomaninao ao anatina minitra vitsy de veriny eo ny tenako miaraka ny député Rastany eny ary ka izy ty mo araka ny tenentsika foana hoe ny toe-javatra miseho eto Madagasikara de tsy tongatonga ho azy fa misy antony ao ka tsy maintsy ho tongotsika eo amin'ny lafiny hoe ny vary problemam-bary problemana délestage amin'ny resaka jirama resaka sakafo amin'ny ankapobeny ho avy eo tsika
fa andeha aloha somary iverenantsika kely ny momba ny tontolon'ny rafitra zany sy ny fomba ny tantanana amin'ny Madagasikara nanomboka teo amin'ny 7 nahoana ny hoe nanomboka teo amin'ny 7 satria ny événement 2009 vao tamin'ity herinandro tsika natsiaro ny lundi noir tamin'ny 26 janvier zay no mahatonga eritreritra an'izay ny événement 2009 dia nisy ny vokany teonio fa misy ihany keo ny vokany efa taona maromaro zany ny fandimby zany hoe 2009 2010 tonga aty amin'ny 2022 dia mbola hita taratra izay atao hoe tranga zavatra niseho teto amin'ny firenena tamin'ny 2009 izay dia inona ary no zavatra miseho sika ary avy eo sika anao fampitahana tamin'izany taona 7 zany tompoko taditsika tsara mbola tsy tapitra ny fotoam-piasan'ny président Marc Ravalomanana fa tokony 2013 no misy ny fifidianana fa 2009 zany tena mbola tao anatin'ny fotoam-piasany tsara mihitsy izy zany niditra tamin'ny 2e mandat fantatsika tsara mihitsy izay le 2013 io moa zany dia nisy resabe hoe za hoe sinisia 2013 samy voya zay nivoiziny tany fa raha ny daty de 2013 no tokony isy zany ny fifidianana fa 2009 zany ny président Ravalomanana mbola tao anatin'ny mandat mihitsy fa nipotra ilay resaka 2009 iny zany hoe tao anatin'ny fotoam-piasana zany no kitrakitranina ny zavatra marobe ary io zany rehefa tena dinihana ho an'ny mpandalina ny tantaram-pirenena dia tonga amin'le fiteny malagasy hoe ny vitsy mikitra ny rery dia amin'izao fotoana zao anefa raha misy ny tsikera raha misy ny atao hoe fanakanana ataon'ny mpanohatra na tsy mpanohatra ihany koa raha fa rehefa matsoary misy zavatra tsy mety dia mivoaka ny fitenenana hoe mandrasa fifidianana zay ny teneniny sasany amin'izao fotoana zao fa tamin'ny 2009 angany nahandro fifidianana ny sasany tamin'izany 2013 anie vao fifidianana fa 2009 no nisy an'iny tranga teto amin'ny firenena iny firetana tetsy gidragidra zany hoe zavatra tena noforonina mihitsy le toe-zavatra tamin'ny 2009 iny mbola tao anatin'ny fotoam-piasan'ny président Marc Ravalomanana dia 2013 vao tokony isy fifidianana amin'izao fotoana zao 2023 ny voalaza hoe datim-pifidianana de miteny ny sasany hoe nareo tsy tokony tabataba fa nareo fa resy 6% sinsisa fa mandrasa fifidianana zay no zavatra miseho fampitahana aloha zay afaka mieritreritra tsara mihitsy sika manoloana an'izay fa tamin'ny izany 7 zany dia sao de tsy fantatsika fa inga Sarkozy aloha no filoha frantsay tamin'izany fotoana zany ary France dia nanana ambassadoro teto Madagasikara izay anisan'ny ambassador frantsay izay fohy indrindra ny fotoana izay niasany voatendry izy tonga teto 24 de 24 ihany izy dia lasa izany io zany no ambassadoro zany hoe nandritra ny fotoana fohy indrindra no niasany teto Madagasikara nga Gildas Lelideko ary rehefa tonga ny 14 juillet fetim-pirenena frantsay no mariana terivandry taony tenanay dia nandray fitenena nga ambassador frantsay Gildas Lelideko sany nahenao an'izany daoly zay tao dia tena vavabe no nataony ary hoe tena tsy mety mihitsy fanakanana be zany ny fitondrana eto Madagasikara nytarihan'ny président Marc Ravalomanana ny teneniny oranga io dia ny mpanao gazety vahiny moa zao tsara ny teneniny mpanao gazety vahiny zany hoe il se disait être indésirable à Madagascar tsy mety amin'ny mihitsy eto Madagasikara izany dia tonga izy dia lasa herinandro vitsivitsy taorianan'izay rehefa lasa zany izy dia ny poka ny 2009 2008 zay resaka zay dia ny poka ny 2009 fa tamin'ny fotoana zay mbola nitondrany président Marc Ravalomanana ihany koa dia nisy fifamaliana teo amin'ny Sarkozy sy président Marc Ravalomanana tany ivelantany momba ny hoe andraisan'ny Madagasikara fivoriana resam-pirenena anankiray nisy an'izany dia izany zany no atao hoe ny zavatra nitambatambatra zany hoe
ny régime Sarkozy tany Frantsa tamin'izany fotoana zany dia efa tena tsy nahazoazo ny régime ny fitondrana noentin'ny président Marc Ravalomanana dia tonga ny 2024 izay tsy nikitra ny rero isika fa tany ivelany tany zany efa nisy tsy faly fa ny tato anatiny ihany koa dia nisy tsy faly tamin'ny régime ny taritan'ny président Marc Ravalomanana ary io anefa dia misy ifandraisany amin'ny toe-karena. Le tsy resaka hoe politika fotsiny fa misy ifandraisany amin'ny toe-karena satria no nisy ny voy mantsy tamin'izany hoe ataon'ny Tico sy Macron monopole daholo ho avy amin'ny resaka vary mantsy sika any atao hoe PPN eto Madagasikara. Zay zany no voizina. Dia voizina zay nandeha ny communication isan-karazany dia nitenena foana hoe monopole olo-tokana no mifeny vary hoe anisany atany vodiala ny menaka sinsisa dia zany no voizina dia hoe mimantra ny gasy sinsisa dia natao zay napanjakana an'izay zany tao anatin'ny sain'ny olona tamin'izany fotoan'izany dia hitantsika moa zany ny zavatra niseo tamin'ireny 2024 ireny dia nanao randra-tarihana dia tonga ny tetezamita sinsisa fa ho raisintsika ilay resaka hoe monopole no anisan'ny nanankanana sy nanenjehana ny président Marc Ravalomanana. Ny menaka tompoko tamin'izany dia 5,000 ariary ny litra na ny cachet da mbola latsaka ary dia eo ihany koa zany ny vary tamin'izany tsy nisy an'izany hoe olana be ohatran'izao zany ny resaka vary tamin'izany fotoana zany satria nisy fifaninanana famporisihana ny tatsa hoe ina moa satabary dia omena loka izay hoe tena mahavita tsara sinsisa zany dia misy mihitsy nentina tany nandeha nakany ivelany mba hoe valisoa zany tena hoe nisy rispo ilay tantsazany tamin'ny izay fotoana izay fa ohatrinona ny vidin'ny menaka amin'izao fotoana izao tamin'izany efa lazaina hoe monopolisen'ny Tico sy Macron ity resaka menaka ity mbola latsaka be any 5,000 ary ny litra tamin'izany teo amin'ny 4,000 fa aveo moa izy efa voakorotana tamin'ny 2024 dia lasa niova ilay vidin'le menaka tamin'izany ary amin'izao fotoana izao ohatrinona tsy ray alina tsony any amin'ny fivarotana any fa efa mihoatra ny ray alina ny qualité zany menaka le izy koa moa misy qualité any dia amin'izao fotoana izao mividy menaka amin'ny sotro ilay malagasy tany amin'izany 24,000 sy 9,000 zany raha nga tsisy mividy menaka tamin'ny sotro zany ny fiainana mbola hoe tena hoe hafa mihitsy tamin'izany fa ny amin'izao fotoana izao mividy menaka amin'ny sotro le olona inona ihany koa reny le jimbo reny zaraina roa mba hampahisy tsirotsirony an'le sakafo zany ny anana amin'izao fotoana izao ho an'ny vehivavy mantsy no mitantaran'izany fa ny vehivavy mipetsena dia entina eto mividy anana 10,000 ariary tena tsisy tsony ny anatsonga moa ny tsisy tsony fa doibodrano dia karazana anana tsy dia tena mahazatra no hiteny raha hoe te hinana anatsonga le olona na zaiko inona avy reny karazana anana ireny zany tsy dia mahay an'izay loatra fa atenenindreo renim-pianakaviana zany dia efa izay zany no zavatra mitraka eo amin'ilay resaka vary indray ihany koa zany dia tamin'izany fotoana zany lazaina hoe monopolisen'ny Tico sy Macron le izy dia rehefa monopolizeny dia nisy ny tsy faly tany ambadimbadika tany dia nikitrakitranina dia amin'izao fotoana izao anefa lay lazaina fa hoe tsy netiny tany amin'ny régime Ravalomanana vao mepira ny mitranga amin'izao fotoana izao eo amin'izay resaka vidim-bary zay eo amin'ny resaka tontolon'ny tatsa eo amin'ny resaka menaka raha ohatra hoe ireo zany no raisintsika ohatra dia mandeha ihany lay raha zany tao anatin'io resaka hoe famatsiana io ary tsy resaka an'izay ihany fa amin'izao fotoana izao hatrany amin'ny lavanilina dia mikaikaika zay resaka tontolon'ny fambolena mikaikaika daholo ny malagasy kanefa no nikian'ny sasany tamin'ny 2024 no ny lazainy fa hoe tsy netiny tamin'izany 2024 zany dia ahoana raha
amin'izao fotoana izao ny tenenana an'izany dia hoe alao hisokatra tsara ilay masontsika, alao andinika tsara ilay saitsika, indrindra isika izay nanatobahana an'ilay hoe resaka nampidirina tany anatin'ny sain'ny olona tamin'ny 7 hoe mijaly sy ny sisa ndao ara-pitaina. Manahoana ny fijalian'ny malagasy raha lanjaina tamin'ny 7 tsy ny zao 2 sy 4 zao, manahoana ny fahoriana. Fa ny amin'izao fotoana zao ohatra fotsiny tenenina teo vao cyclone anankiray ny tonga dia fa io ny zavatra misy. Ny vidim-piainana, ny fahefan'ny vidy memidina hatrany ary ny tahafahatrany eto Madagasikara dia mitombo ny fahefan'ny vidy tsy araka ny tokony izy intsony zany. Akoatran'ny izay ihany koa misy zatra tantarainy ity mialohan'ny idiran'ny namana Faniry sy ny député Rastany dia nisy mpandraraha vahiny tamin'izany fotoan'izany tany amin'ny taona 9 sy 10 na 7 sy 10 teo nangataka fionana tamin'ny président Ravalomanana zany tao Ambotsoroatra tamin'izay fotoan'izay. Ny ataontsika hoe vahiny parenthèse dia fantatsika ny tiana ho lazaina amin'izay dia nangataka fionana tao dia huis clos ilay fiora médiatique tamin'izany dia maro be zay mpanao gazety teo dia inona raha nyresahanao dia rehefa mivoaka tao zany ireo mpandraraha vahiny ireo avy niresaka tamin'ny président Marc Ravalomanana any ny sary moa zany raha ny tena izy fa 2009 moa mainy tato amin'ny MBS dia lasa lavenina fa tonga dia ireo mpandraraha vahiny ireo fa tsy te hiresaka amin'ny mpanao gazety satria mety nafanafana ny resaka tao anatin'ny tao niaraka tamin'ny président Ravalomanana kanefa ambena ny mpanao gazety teo amin'ny varavarana dia tsy afaka nandeha mihitsy fa tonga dia merafa BDB teo dia fantaniana ray fotsiny inona ny votoatin'ny resaka reo zany tamin'ny président Ravalomanana atao fa mba tian'ny vahoaka ho fantatra dia niteny zany ilay atao hoe teratany vahiny tsy haiko na double nationalité na inona fa izy mahay miteny gasy be dia niteny izy hoe zao no teneniny président Marc Ravalomanana hoe miasa ataovy tsara ny asa professionnel ataovy tsara amin'ny professionnel izany raha resaka fandraharana dia ataovy tena mipetrapetraka tsara professionnel matianina fa ny akoatran'izay mipetra tsara zay zany no niteneniny dia misy dikany daholo zany rehetrarehetra zany ka rehefa mitambatambatra ilay izy dia nahatonga an'iny resaka hoe 7 sy 10 iny inona zany no atao hoe vokatra zany rehetrarehetra zany amin'izao fotoana izao hitantsika tsara fa fasairanana nanomboka teo tetezamita lavareny raha nitenenina hoe heritaona 2 taona lasa 5 taona dia avy eo moa nisy fifidianana dia avy eo zao dia lalam-panorenana sy ny sisa dia nisy fitondrana teo dia itya tonga amin'izao fitondrana amin'izao fotoana izao ny fitondrana amin'izao fotoana izao tompoko ny akamarony dia ny tamin'ny 7 sy 10 daholo zany ny akamarony ka raha ohatra ny mpitondra ankehitriny no tena hitondra fampandrosoana dia eny fampandrosoana afaka mitenen'izany daholo fa ny ainan'ny olona aloha zao dia na délestage itenenana an'io na coupure itenenana an'io dia tena hoe fahadiran'ovana ny olona mba azontsika tsaina ve tompoko ny fahavoazana eo amin'ny fiarin'ny isa-tokantranona amin'ny toeram-piasana amin'ny fahatapahan-jiro mba azontsika tsaina ve mba hamohay sifra kely hoe azafady ny any amin'ny fanaovam-bolo any amin'ny soudure any amin'ny atelier rehetrarehetra any amin'ny resaka isakara any amin'ny fivarotana any ny glasy ny sasany tao any sisa fa mitsonika ko adiny 5 tapaka ny jiro tao any sisa ny trondro masiso ny jus amin'izany masiso ny mpisotro labera lasa labera mafana trondro masiso poissonnerie ny any amin'ny poissonnerie satria tapaka le herinaratra dia tsy misy fitenenana tsisy hoe ahoana fa dia hoe mbola haritra io sy ny sisa dia zany no zava-misy ka nitenenana zany tsy hoe inona fa mba hafahantsika misaitsaina tsara zany momba n'ity raha ity dia zao zany raha sanatriny zany ho tonga eto Madagasikara indray io cyclone io efa mena anarana raha ho tonga eto engane ka tsy ho tonga eto zany fa la Réunion sy Maurice aloha zany efa ho akaikikaikin'le cyclone ao izy moa ny anaran'izy teo Batsiray efa nitononona iteto daolo ny cyclone folo voalohany
fa engany tsy ho tonga tio fa raha tonga tio a dia inona indray no tena hoe zavatra hitranga zany. Eny ary efa hiditra ny député Rastan miaraka amin'ny faniry Razafy Manantany fa iny moa tsy maintsy no tenenina satria mba hahafahantsika zany maharaka tsara izy sy manao fampitahana. Ary ny tena zava-dehibe amin'izao namana faniry Razafy Manantany dia ireo olona izay tena hoe fadiranovana eny amin'ny faritra iva rehetrarehetra eny dia efa masamy teny izy tsy ohatry ny talohantsony ary tena mitomany izy miteny hoe marary izy tena zao fa dia ny timma moa zany sy ny hoe ny tarihan'ny président Marc Ravalomanana nitondra izay voatsirambon'ny tanana aloha amin'le vonjyaina vary sy loka zany mihitsy ny tena tadiavina ndao ary faniry. Ibatso iray zany amin'izao na le fiforonana rivo-doza any amin'ny 3 kilometatra miala amin'ny Vinany Vao Kapesta. Io Vinany Vao io dia eo anelanela na Antala sy Maroantsetra le mandeha amin'le mahita ny lelika Madagasikara intsika dia aty ambadika aty izay misy any Vinany Vao izy ao anatin'ny distrika n'Antala izy fa manelanelana n'Antala sy Maroantsetra zany. Tantara nalaza be zany Vinany Vao zany tany amin'ny taona 2022 tany rina fa aloha tsy resaka betsaka aloha zay ny amin'ny Batsiray. Eny ary fa misaotra amindrena tamin'izay fampidirana kely sy savaranando ny adevitritsika zay fa efa eto akaiky eto amin'izao fotoana izao ny solombavamboaka ny Madagasikara zay diso fantatsika loatra zany solombavambahoaka ny fambolena, solombavambahoaka ny lalana, solombavambahoaka anisan'ny mitondra fanamariana amin'ny téléphérique io, ingénieur amin'ny asa vaventy, tatsa anisan'ny mpanao fanatanjahantena diso fantatsika amin'ny baolina kitra ny pétanque sy ny rehetrarehetra zay rastany zay ka manana kaskety maro izy fa eto aloha zany dia solombavambahoaka ny Madagasikara rastany zay manana an'le hoe traika efa maro no miresaka amintsika satria mila mihaino ny feontsika zany amin'izao fotoana izao ao anatin'izao tranga lehibe mahazo ny vahoaka malagasy izao. Eny ary elaela tsy tafaradalana fa teo ihany moantsika fa noho ny adidy amanandraikitra député Rastany dia mivezivezy ny solombavambahoaka zany ianao dia rehefa avy any atsimo ianao dia rendray dia any avaratra indrindrandrindra faritra Sofia tampika ianao dia efa Tomasina indray hono Rastany indray dia any Majangy dia tsy amin'ny firaisana faharoa boribory tamin'ny faharoa dia vezivezy arakarak'izay dia misy anao Madagasikara tonga somatsara eto indray député Rastany ela ny andrasan'ny mpijery antsika anao sy mpiaino. Eny ary dia alohan'ny tenena tsy moa no miaraba tsy nama miaraba namany tezitra dia aloha arabatsika daholy ny vahoaka malagasy indrindra ny boribory tamin'ny faharoa zay nalan'iny tena dia miarabantsika mianakavy ary indrindra ny any ivelany petsaka koa manaraka an'ity dia kopakopa tanana nareo dia samy tain'Andriamanitra indrindra ity taona vaovao ty inganitsika mbo vavaka mbo tain'Andriamanitra mbo hivadika aty amintsika amin'izay sansa fa tena tototry mifatsy ny olona atsika tototra mifatsa dia tena zay ny irina amin'ity taona ity fa dia samy tain'Andriamanitra atsika mianakavy tompoko dia eny ary TFM ozy député Todosoa zay tsotra foy sady mazava ny fiarabana dia hivadika aty amintsika ny sens misy dikany lehibe zany dia engany eto koa député Rastany fa ilaina mihitsy zany mba hamelombelona le vahoaka malagasy hitondra fanantenana azy fa betsaka loatra le alahelo sy ranomasony rotsaka tato ato resantsika rehefa avy eo député Rastany fa zao alohan'ny resantsika mety endriky ny zava-misy eto amin'ny firenena dia aleo député Rastany mba hametina kely atao anatin'ny herinandro dia niazakazaka ny asa nataon'ny député Rastany dia takan'izany ohatra ny zava-misy teny Ambatoroka teny ny zava-misy teny faritra misy ny Trabona Androndrakely Ampamatana Ambotsoa ny fanomezana sakafo teny amin'ny faritra Ambomotsimina teny ko tanterahanareo ary io moa dia ny rahan'ny antokotiko Madagasikara iraka miboribory ta mihitsy dia tena sakafo mafana mihitsy vary tsara dia laoka tsara ary betsaka zay no menan'ireo Trabona zany sy mila zany omaly ary nytoy ihany koa tamina resaka fanamboaran-dalana zay mampikaikaiky amin'ny vahoaka ka hoarantsika aloha voalohany indrindra zava-misy teny Ambatoroka teny satria ity koa tena anisan'ny olana lehibe satria rehefa tsy miasa le commune rehefa tsy mahay mametraka an'ilay hoe amin'ny tokony ho izy
lay resaka fanaripako zay de lasa natatatra daholo de vao mainka manetsana zany hoe tsy le vahoaka zany ny tenenina ovoretra tsy misaina fa le tena commune mihitsy tsy mahay mametraka n'le dabanjolo zera amin'ny toerana misy azy de rehefa tonga ny orana na rehefa misy rivotra de entin'ireny satria maivany reny makany anatin'ireny tatatra ireny de ny asa moa ny solombavamboaka zany de vitantsika zany zay arahantsika vetivety aloha zany mba ho famerenana ny zava-misy. Efa ho iray volana mahery zao no tsy nisy nandroaka ny fako teto amin'ny fokotany Ambatoroka io anefa no tena fototry ny olana ary manitsina ny lakan-drano ka mitarika loza samihafa eny an-toerana indrindra rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao. Fianakaviana maro no traboina vokatra izany. Mangony fotsiny ny fanorenana tsy ara-dalàna eny an-toerana ka ny madinika trano no mizaka ny tserany ainy. Tsy misy mpijery anka ny mponina samponina ihany no mifamentana nanala ny fako ary nanadio izany. Tondra trano be zay any ambany any de tsetsina be daholo ny kanala any avy amin'le fako tsy misy maky eto ambony eto de ny fandamina zany izay fokon'olona anadio an'le le eto amin'ny zordira aloha mba tsy hidina ny tanànana ihany le fako satria any maloto be mihitsy tena maloto teo amin'ny ray volana teo angambany io zany tsisy nakatsony le fako eto tsisy paka de le fako entin'ny rano de manoana le arian'ny kanal de le trano ambany rehetra reo dipodrano daholo am'le fako ty entin'ny rano any de mijaly daholo eo zao zao ny tranonay feno rano daholo eo ambany zay fokon'olona dipodrano tratran'ny rano daholo zao reo manadio reo manomboka eto zao zay manadio patonga any ambany any 5 taona efatra taona zay mipetrahana etety zay hoe tsisy rano zany mihitsy zay hoe tafiditra ny trano fa vao nitsangana daholo misy tany maromaro tetỳ ny totoran'ny olona de nanangana trano ny olona de nanomboka netery am'izay le kanal pression rano avy any ambony be any de lasa automatique de tonga de miditra ao an-trano daholo le rano de nefany tsy de misy olona hoe tena mijery fotony etỳ aminay zany sy zany ny toerana hoe tokony hoe mba amboarina ny lalana jerevana ny hoe ahoana ny solution anaovana an'le hoe kanal tery ny vovokan'ny rano mba azo anyrenana trano ve ty toerana ty sa tsy azo anyrenana trano tsisy mijery mihitsy zany fa teny vahoaka majinika no mizaka ny tseran'ny ainy amin'le ataony mpanambola aleo de tsorona mihitsy marina de tibodrano ny olona eritrereto tsara hoe firy taona eritreretiko raha ataoko zany hoe 2 taona petranay teo mbola tsisy rano tafiditra trano zany mihitsy na orambe ohatrin'ny inona ary fa am'izao tsika miteny zao tsy le trano mihitsy ny faute fa le kanal le pression rano avy any ambony matanjaka be noho ny fahaterin'ny kanal amin'le zareo manetsina an'le kanal manototra tany ity rano mitevana fahatolona telo de solution zany hoe de mbola zay foana ve zany ny zavatra isy eo fa mba hoe mba misy olona tsika eto mba tokony mba hoe mba hijery le olona hoe mba tokony mba vahana ny olana raha le olona maty zay fotsiny zao io rano io rehefa tena mandeha maka mazaka olona fa le olona latsaka teto zao tany amin'ny farany tany amin'ny Jiramatarivo azo de ohatr'izay zany le izy le kizy ety be de be mifamezivezy eny de raha mpianatra ny andeha amin'io tena mijaly be le mpianatra satria fianarana ty ambadika ty amin'ny aty feno école. Fotoana tahaka izao no tena ilana fandraisana andraikitry ny mpitondra isan-tsokajiny saingy raha ny zava-misy de tara ary miandro loza miatra foana vao mandray ny andraikin'izy ireo tsy mbola nisy satria tompony andraiky mpanjakana mba mijery sy namany olana tety fotony nisy olombavambahoaka voafito tamin'ny anarana tokotiko i Madagasikara sy Stanislas Randrianarsoa ihany no mba nandray andraikiny manoloana ny vona mahazo ny mponiny. Iny ny zava-misy teny Ambatoroka de tataka zay ihany koa misy trabony eny amboribory tamin'ny faharoa de ho arahantsika koa zay trabony eny amboribory tamin'ny faharoa zay anisany nandehanany député Rastany zany alefantsika aloha reto sary reto zany ahafahantsika zany mitondra ny ady hevitra satria iresaka raharaham-pirenena sy ny boribory tamin'ny faharoa koa tsika sy ny zava-misy ainany voaka. Tsy niraviravy tanana fa avy de nandray ny tandrify azy anampin'ireo fianakaviana traboina tena miboribory tany faharoa misy solombavambahoaka Stanislas Randrianarsoa androany ivitoerana fandraisana ny tanàna manokana ireo traboina miisa 3 no notsidiany tamin'izany de ny tena amin'ny fokotany amin'ny mpamantanana Mandroseza ary Ambohitsoa tsy nijery fotsiny anefa fa nitondra vatso ho azy ireo ahafahana miatrika ny fiainana andavanandro. Misy vona be da be tratrany todrato ratsy ty de be da be ny dividrano de avaritsika mitety rehetrarehetra tsika tena mba mitondra ny voninkazo mahantra tsy ankavo fa tena hoe mba
mamy vary io fakana rano botona mienaka tsy ny tany de arakaraka le olona mbo amezana azy mampahirely voaka satria tokony ovo am'izay tsika atao am'izao satria ny cyclone mitodrano ratsy ny zavatra rehetra misy foana fa tokony anaheriko amin'ny fitondram-panjakana de ongary amin'ny andro maina tonga de mbo samyvinina tsika andray an'izao zava-misy zao satria efa atao anaty tsika mikorobaka de tsy hitatsony zay anaovana le olona lasa tena tsy voajery amin'ny tokony izy fa manaraka tonga de mbo jerena le lara-pahamena raha ho avy ny orana zao inona aby aiza nandraisana ny olona raha mbo misy ny eny ambany-drano inona mbo zavatra amena azy satria izy koa raha hipetraka hoe tsika rama inona no hanina de zay mbo mitondra kely zay nataoko hoe mitondra zavatra kely mba ataoko le tetezako ato amin'ny arrondissement. Fianakavinan-jatony maro no voakasika ary miaina anaty fasahirana natanteraka eny amin'ity boribory-tany ity. Raha ireo ivitoerana telo ireo fotsiny dia efa mahatratra 504 ireo traboniny ankoatra ireo mijanona miandry tanàna. Trabony iny fa mbola ao anatin'izay trabony izay ihany koa dia misy fokotany ihany koa mbola nanaovana an'izay asa somaly izay sy fifamonjena ny mpiarabelona zany ho an'ny antoko-tiako Madagasikara. Mbola nitarehany député Stanislas ihany zay fizarana sakafo zany izy ity dia ho arahantsika arak'izay ihany koa. Tsy maty foamanaina tamin'ny volana niatra tamintsika taty ambonin'ny tanàna taty dia amin'izao fotoana izao tonga eto ny député de Madagasikara député Rastany nalalantsika azy ray aman-dreny ety amin'ny vony boribory-tany faharoa sady iraky président Marc Ravalomanana manana ihany raha teo koa mba mitondra kely ohatsy-rambony tanana ho antsika menakavy dia alohan'izany rehetrarehetra zany dia mba andraiky tenenana kely izy mba ho firarivo-tsoa antsika menakavy miantsika amin'izao manantsa amintsika izao dia zay ngamba ny anokavako asa dia metsika azy mitenenana. Manana daholo sotra tsisy madila no tenenina no tenenity mpiara-miasa aty fa miarahabatsika aloha ary misaotra an'Andriamanitra mbo tsy maty foamanaina ny zavatra nahazo atsika dia mbola afaka tena hoe natao eto zany nareo mba aminjena ny aina tsy tany zay nisaorantsika Andriamanitra dia engany mba ho afaka am'izay zavatra rehetrarehetra fa mba masandro mibalika mba afaka modany tokantrano zay fandrotsika dia amin'izao zavatra nahavinana atsika zao dia amin'ny maharay aman-dreny aloha dia tsy adino satria tsy androany any aloha vao tonga eto satria efa nizara hatrany ambany any efa vita daholo maly sy fakomaly dia tany fotsim-bary nomeko fa mitindray vandray miaina amin'ireo mantetindray ngamany zay tsy rehetra reo dia mba zay mba njaraka zavatra kely rahantsika satria izy teny Jesosy Kristy no teny hoe na rano ray vera ary izy dia nareo an'ireny tena kapavona fahavoazana reny tsy manambona reny dia tena ohatrany Andriamanitra amiazy ka tena fomba zahatra rano ray vera mifampizahako aminareo mba zavatra tena hoe tsy andravaka tenena fa tia amin'ny maray aman-dreny zanaka dia mba tonga todidoda mba mijery anareo mitsapanareo tsy hoe androany ihany izy fa parapafaka anana dia jerena ilavovany matetika nareo amin'ny maray aman-dreny ana angamba ny teko tena tia azy tsaramaso manao ihany izy aloha manao ihany izy manao ihany aloha ny raiky zanaka tata
Tena mahafinaritra mihitsy mijery ny député Rastany am'le sary ary tena hoe mihinan-kanina le malagasy fa tsy hoe kobakatsaka akory ny ao anatin'izao zavatra ao fa ity sary ray ity arahantsika amin'izay député Rastany satria misy lalana simbaiko io dia namboarinao dia iroso amin'ny adevitra an'izay zany tsy ohatry ny reny zany ny endriky le hoe miasa le solombavambahoaka tiako Madagasikara miasa le mpiaradia amin'ny président Marc Ravalomanana manao ny ezaka rehetra eny anivon'ny fiarahamonina eny mijery zay mahasoa mivahoaka lalana fako sakafo sy ny sisa ampidamenaka ny vary amin'ny gony samihafa zany zay hitantsika raha vonina le sary fanamboaran-dalana de zay koa zava-dehibe zay député Rastany reny zava-misy mino fa mbola misy zavatra hafa koa zay tanterahanao any am'izao fotoana zao boribory tamin'ny faharoa satria mbola manana olana amina lalana ihany koa sy lalankely ihany koa boribory tamin'ny faharoa de fa manana programme asa na androany na rapitsona amin'ny herinandro izay fa raha ny fatapatatra ny calendrier-nao de fa ao anatin'izay ny fanamboaran-dalana samihafa zay fanamavanana ny voako anatin'izao hoe ranobe sy tondradrano zao. Ia sotranao amin'ny fanamariana zay tia loha zavatra kely tena tsikaritrako za eto ialako tsiny amin'ny tompona andraikitra tsirairay tsy hoe manitsaka amin'ny plaque bande fa zany hoe ny fitenenana misy hoe tsy mijery ahatra tava de tena mba olombo fidy anazy tsy anjarana izy efa mpanao lalàna nefa tena misy fijaliana boaka ndremanty za tamin'ny Zomanga moa salaka misy avy be ny orana za tsy teto lova le mbola tany province de ndeha ho any amin'ny bureau koa atratsy amin'ny botanika ny zareo atratsy le tinel atrany zay ahoana ary ty misy embouteillage adiny-roa de hoe inona ny olanao rehefa kaikady de misy lavaka be ao hoe efa tramy fakomaly io tsy vita de lavaka be nao koa andrano izy de sens unique polisy enina mobilisé manao manoana tôbila raiky ato iny nefa tena fambotaillage ary fa tsy sinina de manoana fandrindrana le lalana de nandalo am'izay tena toroko de inona anao de lalana trobaka hoana koaro azy zany mbola tsy nandalo mihitsy de tonga teo amin'ny toerana nijanona kely jereko ina hoa manotra ny mpitandro filaminana fa hony lavaka be ozy izy ty afatra amin'ny vakomaty fa mikria embouteillage ahatrany mandro seza ve tena nefa lalandraso aty ambanidia okatriny azo be tokana de mbo normal de antany tamy hoe tena misaotranao tonga dolo ny Facebook sy ny tany tsy anako izy amin'ny folo vao tonga any ampianarana ndroany zay de zay nataoko hifanomezako tsiny hoe le teniko teo tamin'ny tamina alefa kely tamin'ny fampisehoana teo hoe rehefa fahavaratra ve tompoko na bergersy na commune indrindra de tsy mbo misy zavatra tena hoe ty le lalana io raha misy zavatra tena urgent ve de tsisy financement mba alaina kely sy ny tany satria nantanitany tamin'ny commune ihany ako fa hoana hoa zavatra ohatr'ireny satria tena mbo teo ihany tsika teo ihany taloha sy ny tany tsy hoe tsy mibe tany inona ny antony de hoe le famoahana volange ozy izy mbola saritra be mbola vokato procédure nefa le olona mijaly tena na fotoana na zara tena alasato na nina sorena tena ny olona tsy haino fa toy zay maro peranga le malagasy raha ny velany io lalavaka kely tonga de any amin'ny commune any amin'ny travaux any azy ty bloqué le lalana tonga de grève be manadala fa tena mbola tsotra sa afareraka ve sa nona sa le taotsetsika mihitsy na fa zatra mandevitra fa tena gaga be de farany nanapa-kevitra nandalo tonga de nijanona zao manotra amin'ny polisy vetivety aho de aka entreprise atsy ambany sa misy preuve ho payeko akakany eo sy ny tany satria tena amin'ny spécialité moa misy any mila tovy anazy satria lala mila quadre matériaux sélectionnés ali lavaka be compact tena kosi parcours de rehefa teo nakatovy ana de rehefa teo naka goudron mbola sarotro be tena goudron mbola tedavina de jerena le goudron mako raha atao béton le izy tsy mipetraka vavariva satria koan'le tsy mahazo le prise de lany goudron raha vao maina fotsiny de mirésiste
de goudron zany solution de inona ka vitivity adindray de tafavena na ilany ara le embouteillage iverenany atro ndray de nangataka polisy mbo angadioany tobile ntonany anakaroa ndray tona personnel ndray tona liany tonga diona tao io tonga de vita faly avy ny olona tena nyalo tsy hoe za manao politika tsy hoe za gastany tsy hoe za mbola tena hoe misy propagande tena fa ny za mivavaka amin'Andriamanitra le tsodrany olona ny any de taviko le fafapon'ny olona mafinaritra zay de fa zava-dehibe ao anamiko tsy mila fitsarany izany izy hoe manao rano tsy ny tany za sy ny hoe vahoaka tompon'Andriamanitra efa vahoaka mitsera tsodrana anafapoa salanitra ary tena mbo ela velona ampiny sy ny tany de zao ny zavatra tenanao ny zavatra olana be amin'ny lalana tsy hay nataoko azonao exemple igny aminay fa za tsy hitondra lava manomboka hatrary amin'ny croisement ny sellarily izy dridringilo be le rano io ve tsy misy système hydraulique le en fonction le rano mipetraky nge be da be le force maninona raha devena partielle l'izy ray aloha zay rehefa tsy devienao fitonana teo aloha tsy tamin'ny andro zao fa fitonana teo aloha mba fa nanao canal ihany izy fossé maçonnier maninona tsy mandeha fa zay mba ataoko hoe sosikevitra fiarahany asa tsy hoe fianakanana maninona zareo amin'ny commune olona be da be karamana mbo curena aloha le fako mibony satria aiza moa tsy hopotika amin'ny goudrontsika azonao le lalana avy eo amin'ny lalana de mideborde aty amin'ny arabe daholo de miverina amin'ny lalana manao bibilava zigzag izy parapatonga ary ambany ary sy mampiary ambatroka ary de miona ny descente versante hatrany akatry ny rano miongony matratraka hatrany ny rano azonao za le mandeha tambola tsy député nijery le alin'ny olona ndeha tany saka maty ny rano fa atreny ny rano tobile mijanona azonao mijanona adiny firy adiny koa sa adiny tery zay vao mampita mpianatra amin'ny folo vao tonga any an-trano zany tokony jerena hoe inona ary efa fantatra meloa izy zany fantatra meloa sady hitanao sady lany fotoanan'le olona lany gasoil fotoana vera potika ny lalana satria ny rano io tokony goudron vola hiditra very le goudron goudron azonao io zatra cause de base raha vao base ny lalana io maty sahany trafic angeza be loha de misy fissure de vaky ty mipotsaka tsy mahary to nefa tokony atao tsara de hoetiko tonga de ararotika am'izay koa tonga de hoetiko ny lalana mandendeha zay nataoko era Madagasikara ary spécialité antena le lalana mba ajerivo ange ny route nationale mapotika azy tsy mbo misy entretien mbo curena mbo anaovana fosy anakaroa evakena an'le rano azonao fa de raha vavy ny orana de mitovy niveau amin'ny arabe daholo tsy marina ve zany mandraiky jerivontsika rehefa ambony de raha vao mandeha le camion tamitsika be da be surtout tamatavy mbola teneniko azonao de tena potika daholo le lalana satria tsy miresiste amin'ny goudron tompoko raha vao misy rano fa zavatra loha jerevo lalana makany Mazanga de jerevo makany Tsirimandidy presque tena tsy mivo misy satria ambony le toerana stable tsara le tany tsy mbo misy ohatrandray fa tena velona atakoary tsy vita ny curasy mandrefa fa raha vao ohatra misy lohasaky tavy ve mipetraka tonga de potika isa-taona ampatra le lalana ihany reny ilaina le entretien je le entretien de ty le sosikevitra azonao ary ty ary hitanao tena amin'ny lalana zao le tamin'le ihany makany Tamatavy tsika mahatsikaritra tena hatramin'izay nidirako hatrany Tamatavy isa-taona tsy maintsy potika io lalana io fa maninona raha potika io lalana io tsy mitady solution am'izay azonao manomboka hatreo Moramanga tsy tapaka marina ka manzany atrety Manjakara de tsy tapaka orana nefa de mahatsikafina be manomboka etỳ Manjakandrina be de misy hitanao remarque misy alefa foana le vola manao réparation manao entrée alefa ny colasy maninona manana izy hoe manana expérience maninona raha tsolona le vola be da be partiel ohatrany ary izy zao zareo manao fa mety olo izy azonao za ko nakany niny ino misy to makany avy eo Tamatavy mianavaratra makatia Fanarivo mba fanataony zareo zao niany efa natao partiel le béton le germane maninona raha soloana izy io route nationale io isa-taona ve anao de anao an'io lanitra volatsika tsy hitanao alefa partiel zay potika tonga de atao mandeha ila tonga de atao mbo miafika ila aloha mifanila sanila atao de misy aussi atao de atao le germane tena mandrakizay tsika tsy manao réparation tso
fa de andany volana io zay ve solution kely fantany kely député Rastany to mbola misy travaux kely tsotsotra ho ataonao koa ty amin'ny boribory tany faharotsaky nareo ve nizay manana resaka asa kanala sa kanala ihany izy liovona le fa teo iny azonao marina le teny le tovavy teo hoe le tenao le descente versante manko jerenao maharaka ve le rano miakatso manontolo iny ambodepiny iny mipetraka hatraty ambany alina mosy teo ambandia tsy adana very makamin'iny daholy le kanala nefa kely tsy proportionnel alorana avy de midéborde zay natao koa za fa tegna tseka matiny rano atreniny rano rehefa mipetraka jereo fa misy dépôt avelandrareo foana ny ambatoroko iny amy simapy iny tena mahatsiravana be mifotaka donc tena tsy jerena solution de farany nampaleola le olona satria amin'ny andro alina tsy matoro mitaraina mazao le député lizy ngy le tsy fahavoazana namana faniry le fahavoazan'le olona tsy manao mpanatanteraka de aty aminay omba fidy ny dodonan'olo isan'andro tenina makany faramboliho ihany ianao hoe monsieur le député tsy apakanjo rovotra le ministre koa manakatana telefôny sady tsy mandray miavinavina mandray andrary zay tokony tena mila audience reny voazy azonao mia tonga de resiko daholo izy takamaly zao mizavatra mamaka tena andriamano ohatra nitomany miaraka amy zazakely ataonao otsa ny foko tsy maintsy mipetraka tara ny zavatra nataoko de misy lalana angeza-be amin'ny 180 mesure koa afa nantefa-piasa any zao vovonaka aty fa ilargisiko le lalana oseko de makama hitanao le makany amy riverin le makany amin'ny trano le olona asim passerelle le passerelle ivakely ohatra zao bloqué niny le rano de na tsy mandily izy de zay nataoko hoe mila vola betapily tsy hoe manambola lastan fa nangataka tamin'ny olona mbany mbo manaka atao manampy anasy ny tany de ho ataonay le izy tsy andrany tsy andra mbola hoe satria fito taona telo taona efatra taona de ohatra zay foana de tsisy anao ary io de alolo tena maha-teknisiany tena de mba esileko le izy sura fa miaboty mandeha tsara ny zavatra projet ataoko ao very tsara ny rano tonga any mandroseza aleo le namon'olona asiako tetezana za tsy mahavita tsy lafo be raha tetezana pont eo amy 20 mètres eo fa passerelle en bois dur mafy be tsara le izy zay nataoko ao zao anisan'izay tenetrana rehosy mana le passerelle miditra any amle rivière makany amle olona de élargissena misy mire de soutènement nataon'olona angamba mesureko 30 cm nefa le rano 6 mètres cube alalana zany le izy de protégena tsara misy mire de soutènement misy ciment misy zavatra tena any vola amina million lany eo fa tena aleoko manao amponina aleoko manao amponina mbo hita amponina io rastany fa tsika tsy mila hoe raha sa zao mitabataba eto amin'ny miara-manonja fotsiny anela io mitabataba fotsiny ny tena manao ady arahako asa efa tena zay nataoko rehefa afapony olona mandeha foana fenako arambin'Andriamanitra foana rehefa miresaka lalana ihany député Rastany alolo tonga de afantoko eo kely le adevitra alohan'ny hidirako resaka fambolena sy tondra-drano lalana ny RN2 ny tapaka de rehefa tapaka ny RN2 zany a maro be be ny éboulement tany ary mbola mahazo avao moa tsika misy éboulement maro any de nanamboarana déviation maika zany de avy eo nametrahana an'le pont Belé dia nanao fanambarana ny teonivo ny ambassade de Chine eto Madagasikara hoe ry zareo tamin'ny alalany entreprise GCC sy GRBC zany no nanao an'izany ary nitondra an'ireo matériel samihafa zany iny zany ny solution aingana aloha le pont Belé amin'ny maha hoe manam-pahaizana anao momba ny lalina sy ny rehetrarehetra fahitanao an'izay zava-misy aloha mba tsara ihany mba fantatra député Rastany le pont Belé aloha ny solution aingana indrindra fa mahagaga kely ana zavatra kely fiaina miasa amin'ny any ivelany manjary miraviravin-tanana le olona izy anao fa aingano ihany teny teo hoe sinongana mianazy manina tsy hoe fiaraha-miasa malagasy sinoa tsika nanatanteraka sinoa financiazy fa de ny zalady hoentiny tena makarary fo ihany kosa aloha izy mahasorena kely ihany hoe financement avy amin'ny olona ve de tsy taneninao le sinoa rehefa ary amin'ny falamba-vao ary amin'ny TVM mariny fa tonga de lazana hoe vitany ve de marina aloha misaotra midera le faniavana ministre sy ny premier ministre tena niary totao izy fa le tena le financement le fototra lizy hoe raha nareo reny nge to de tena mino fa tena aizany raisina mbola anafatra alareny eo sa anafatra ena reny tonga de miprévoir azonao hoe era Madagasikara ministre ny travaux publics eo tonga de ataovy point Belé be da be hoe mahatratra hoe iva estimé sakany
nisaka ny district tsy isaka ny district fa isaka ny région mbo miprévoir nareo atao fa misy de tonga de fa dio satria tsika nge manamboly apetapiky tsika amin'io tsy hoe financier nangatana tsy ny tany fa lela zako hoe par litre misy vola alohany isaka mividy essence ray litre tsika de fa misy am'le fond de rentrée ataonjala zay volo fa raha tena zavatra tsara hoe mbola mahagaga am'ty Madagasikara tsy mandeha lara-pahamena fa raha samy tena mandeha amin'ny tokony izy tena malahelo amin'ny zavatra paradis Madagasikara ranga fa ataonjala izy atao lary fa nanina ve tena mitsotra hoe nandinika tsy tiavana ve de atao zay mamporibe le malagasy sa fitiavatena hoe izy bizina rehetrarehetra mbola toizantsika mako mifanavana varitra hoe izy bizina rehetrarehetra ve zatana vidiny commerce de sambahana tsy mbo misy projet hoe tena longue durée mbo hoe vanjanaka mantsafa na teneko eto foana le natao nandrianam-pomerina be tsy mitatratra tompoka hatramin'izao mbola firy-taona mifandipitsika mbola mihina vision lavitra be mihitsy anina poliny misariny amin'ny fahavaloko tsy manana politika hoe ty manano tamy manoalina ny ano fahavaloko fa de tena misariny amin'ny fahavaloko nahita ary nampatanjaka ny Tananarivo nampisongadina azy lasa capitale Madagasikara ze rivotra ina trano voky le olona rehefa voky le olona afaka mandroso zay ny tsapany ty fireneny ty hoe nona le olona na atsika miasa soary raha nona marina raha mahavazavaza izy tena mia faible moazy atsika mivarany ka zay mahagaga le mpitondro orim-pitondro tsy hoe anay manetsika be fahatany anareo tsy eo anareo fa tena le vahoaka angika tena mampalahelo tena nony zany tonga ho resantsika rehefa aveo fa de mahagaga de am'le pombelela zako anao iverina kely aniny maninona tsy miprévoir fa tsy de raha tsy namity eo zany sinoa sonona miara mbola tsy voatonona mbola voatonona mbola tsy nefa sinoky mbo mino hoe wi mbo tena tenena lasa ve mbola fiaraha-miasa rehefa tsy za tsy amy ataovy ny lasa raha mahavita tena nefa tsika tsy mahavita tena fa miakina man'olona foana de mba teneny reo hoe mba financement avy amin'ny sinoa fa aza te mahavita zavatra kely ohatra mamasina reny zao ohatra ny averina kely ray aman'ity mijereva anao amin'ny fanaovana baolina mijerevana anaovany Egypte sy ana teo tena etage tena norme tsara zany tena manara-penitra tsika le architecture ty avela le andro sotsiny de tsy mbo manara-penitra tsy mbola tsy nata zao ara tena feno raha sy ny tariny mba ataovy ary le 67 tena azy no hoe vola tena zany zareo vola non volan kany anna namizana hoe fifanamian'io de tena hoentina tena mbola fanamian'ny olona de teneny hoe ity mino ohatr'izao ty miensinoa ty mivola ohatr'izao fa tsy hoe rehefa vita de hoentina hoerahoera zay nahavitan'io tsy mety tiako antanina kely député Rastany alohan'ny hidirantsika zavatra fa hoe misy lalana maro be zany potika vao nandeha fotsiny mbola cyclone ray fa efa andalana any le batsuray zany ary ny fahafilazana de hoe ho mafimafy noho ny le ana le fidiran'le batsuray ity zany de fantaniako de hoe mbola vao tam'le orambe de efa misy fahasimbany RN6 RN7 RN4 RN44 betabe zany de io ndray tonga le rano be de tratra ny RN2 tratra koa ny tetezany rano mafana any am'le hoe efa misy fissure maromaro zany zava-misy am'izao fotoana zao hoe ny any amin'ny lalam-pirenena voalohany iny arivo mamo miarina arivo iny zany betabe le lalana potika zany itombony ray zany iny fanotelo ny tombo avy roa eny avy telo eny lay mety ho dépense an'le fikojakojana ahoana fijery député Rastany am'izay satria potika izy am'izao tsisy ninina azo atao rehefa anaty favaratra fa rehefa anaty maitany vo atao io nge zay nataokana hoe ny zavatra fomanana de zavatra hoe isa taona Madagasikara zao ny cyclonika ma tsy misy cyclone be foana de tokony isaka ny tena isa taona satria isaka ny raha matsapa tsika isaka ny district misy tompona andraikitra ny tarafo publika foana raha mbo tena manao ny asany tena hoe misy tena commandement avy any ambony sy ny tariny hoe jerevo zay lalana siby jerevo canalisation zay atao jerevo zay tetezana satria le tetezana nge mandalo rano be da be foana le izy ty tokony tena blendena tokony asiana renforcena ty tokony ohatr'izay tokony andeha amin'izy raha ohatra ka tena manao ny asany ara-dalantsika fa tsy firarahina fa de hoe tonga ndray cyclone de zay vodona zay vo mikorompaka zay vodonany io vodonany fa tena ohatra raha omaniny eo amin'ny zavatra rehetrarehetra zay nataoko tsisy olana le izy amiko le izy amin'ny maha technicien tsisy olana izy raha prévoir za zao tare ambany voatra ny tare manandona misy le to tetezana andohana koa
tena misy korobiro ohatr' zao de misy afoemany tena conralo izy a de raha nitapaka kely izy lasa tany amin'ny travaux public sivy tena blende hoe sivoanina ho aty fa raha sasinao tratra mifahavarandreo de vaky lala tapaka be io ay mbo tena nino izy tena tonga de tolo volana ny insista foana mba nitandraza matipitena tena ataony mbo vita tsara le ka zay nataoko hoe isaka ny distrika raha mandeha le olona apetraka le amin'ny travaux public isaka ny anina hoe tia tokony tena le nataoko teo le entretien tena curiena le izy maka entreprise nge fa manao le fer manao le fontanitana prizana tany zany de tena io atao ty tokony atao le vaky sorte fa manango rano ty lalana ty lalanao ny arabe tompoky raha voatratra ny rano de fa tena zay natao fa tena baibay fa tonga de tsy trotrano isa tonga de tratra de miaveke le rano tonga de any fossé de lasa ka raha ohatra ka tena ataon'zareo am'izay tena isaka ny eto amin'ny anina misy distrika firy de tonga de fa sava lasa le izy zay ngama de zay le mbola nataonao tena mbola averinako ny amindreo amresaka lalana ihany ory fitandra rehefa tsika trefa tena hoe efa olona tena azo reny satria tsy azo tonona hevitra ty fitondrano ty maninona zay ava vitatsika malagasy daholo tsika manana ingénieur manana olona be da be manao ame fitaovana atao voatra ny siny TP ao société d'intérêt nationale tamin'ny andro ratsiraka le mpitondra nge ty mpitondra ty averina kely tokony tsisy de fotsiny satria efa be mpitondra teo zay rehetrarehetra atao ohatran'ny voankazo anala zay nety sy nety takana ary zay mety atohizana raha mahalala an'izay mpitondra tokony tsisy de fotsiny fa de lasa ataony tsy tim mamona ataon'zareo hoe telo ihany miverina tsy hoe tim amin'ny timatsika fa hoe telo ihany miverina zay rasany fo de mbola miverina vao maika folo aviena ara liza zany telo ihany miverina tsy mahay makalesona fa raha tena napetraka fotsiny iny tohizana ny tena mateknisiana satria be da be afatra tolona le banty mianatra amin'ny lycée technique sy manana be BPC bac technique ingénieur recruter daholo le volatsika tsisy mivoaka any ivelany Nicolas nge mahazo izy de any an-dafy tonga de any an-dafy tsisy mivene tonga vola ny sozia tonga ny sinondry indrindrindra mitrabola atsika de lasa me fotsiny de avela fa fitaovana mipetraka amitsika fa mivolana fa raha mena ny entreprise malagasy hoe tena olona capable gérena tsara le izy de hoe tena miodana ny vola tsisy mivokany feto amitsika mianakavy ihany zay izy zay ngamba tsitsatsatsiaritra kely atao ny tena hoe tenentsika zany de hoe tena victime zany tena hoe trabona niarany loza zany tamin'iny tondradrano izy tamin'iny cyclone iny zany de reo tatsa za tsy tentsony mifalitra iva zany fa reo tatsa amin'ny akabe satria be da be ny tambary dipodrano zany akoatra ny leta ty am'falitra iva zay efa fantatsika zany de zay rehetrarehetra zay niterika fampitehana teo amin'ny lafiny fambolena satria divitry ny rano ny fambolena zany indrindra fambolem-bary ny fambolena ny legioma rehefa miresaka legioma tsika anana karoty ny ovy sy ny rehetrarehetra ao anatin'izay de tsika nefa mba niandrandra zavatra kely hoe tonga le orana de mba nikofokofoka le tatsa nanetsa de nanao zay ezaka rehetra nanisy ny zezika nanao zay kolokoloana ny fahakoahatra sy ny sisa zany satria mila fikojakojana koa le rehetrarehetra fa tonga anatin'ny hoe tonga le vokatra miakatra zany ka ny député Rastany tiako antanina ny fomba fijerinao zany ny fiainan'ny tatsa sy ny fambolena amin'ity taona ity raha ohatra ka zao ny zava-misy de milaza anao fa de indrisy mbola tena hoe tsisy fivoany ngamba de tena ino moa filaza sa de tena tsisy fivoany nefa tsika de manana mamokatra be da be ingénieur agronomie manana ministère fambolena andanina budget be da be de tena tsy mbo amsana inona ny stratégie mba atao za aloha eto mbola alohan'ny tenako de nitadidiko de makasitraka satria mandefa Facebook mandefa ty aminareo le mbo nizarako vara tanety kely teo tsy ny tany de efa nazo an'izay mihitsy nazo an'izay tanoa zay raha mbo zavatra zara député kely ty tsiny mbo mahavita kely raha samy manao kely ohatr' zay nge zay nataoko hoe za rehefa manao amin'ny erikerika mahatondradrano tany nefa tena mivory miaraka ministre de za tsy mitena ao fa zao fotsiny zéro méconareo gouvernement raha mbola manafatra varatra any ivelana tantsika dakan'ny elika amin'ny fitenena mialatsiny ohatra vatambatany dakan'ny elika mamokatra de maninona rangady de mbola faly ery tany Tuliara teo de tany Tamatavy rehefa toa tany Tuliara samboka be 600 000 tonnes atrany vary amin'ny kitapo menamena reny tany Tuliara koa izy miverina io za tizo raha devise aiza moa tsy alany devitsika vary tokony eto amitsika de andaniana vola
savy tsisy bizinondralahy iverina fanazavako an'le teo hoe mijaly ny tatsaha ary raha iverina koa raha tena ny tatsaha le 80% raha nisy zao ny coronavirus ny covid-19 iny raha tena nanao mpitondra tena tsika ny lasa lavitra satria tsika nge mitatsaha tsy mandeha tsy manano malalaka be ny tsaha afaka namokatra raha mitoanana amin'ny masomolo mitoanana amin'ny rehetrarehetra ny olona tsy afaka mamokatra tsika mamokatra be lasa lavitra be azonao de zay ny tena tao hoe tena tsy ao mihitsy ny tena tsy manana tena hoe fijery lavitra na hoena fa ny azy tena na ny rehetrarehetra angamba na an'inona ara de hovidina tsisy zavatra tsy hovidina farany eto Madagasikara nefa vitatsika tamitsika lazako le somany teo le somany ho zahatra vato tanimanga de calcaire pozolanina misy be da be maninona raha atao isaka ny région le izy azonao ohatra lalana anao so de anaovana ny lalana io ke mety be anaovana lalana tsy mamandrakizay raha ataonao légèrement de 20 cm fotsy asivoary mekely io volazao fa mpa raha potika anao na 20 taona ary na humidité no existe sur l'axe de humidité na humidité ninina mandeha na poafiry zakan'io de maninona le sma de tena le ino efa nampanatenain'le flouine tamin'ny 2010 hoe anao usine na cimenterie fa mandraky ty ny androany mbola ny ekibon'io fa mbola iverina le fambolena keo fa raha mbolena solution izy azonao fa mbola rappeleko kely io fa zao nefa l'izy de le asy le zako anao hoe na ciment na goudron le grès bitumé zany hoe bitume famoseho fotsiny atsy be milanga efa misy 6 milliards de tonnes zany hoe fangaro tany izy raha ohatra izy de atsonika atsika fotsiny sy fa mahazo fa matière première tsara efa mahazo 6 tonnes de tonnes de tsika mana za zao goudron 300 ino moa de 3 millions ohatrino moa zany de 600 000 ariary ny firay barika ray misy eto amitsika nefa de misy ina mahakaka atsika manao autoroute ny tany raha Madagasikara zany raha olona tena mitserika azonao tena manao ny zavatra rehetrarehetra tokony tena paradisa atsika voalohany satria misy eto amitsika daholo fa atsika de badra odra tamatama izy président Ravaly zay hoe de any ivelany fara rehetrarehetra de efa misy vary vonona hony ao ny conseil des ministres zany na taminamba ratsika tamin'ny cotonasy ny tany za tena tany tulaire taloha tena ka makely tamin'ny vakansa fa miopy ino moa sy teo asy tsy coton de tulaire de asy le tena tsy tamazakasy ny tariny firanga amin'ny hectare zao nefa de tena nanlambatra any ivelany any mampalahelo misy antsika raha jiaby misy eto atsika fa za tena mipetraka hoe tiandrobako hoe aloranga ao entinay rehefa tsika moa tsy mpanonga-panjakana fa tena mahita amin'ny fahorem-boaka sy ny tariny de hoe aloranga ampirevena iny vaoka ataonay fa vitena tenana fa tsy resaka tena ty fampiasonana vaoka matetika ty lasa miteniteny foana lasa tena filompirenena ray aman-dreny tokony ajana lasa tsy ajana jereo fa nanaova le ramatoa azy tary e président tsy mivaky lohanay hitanao le tary anao mandeha tsy mbo mitondra inona fa mandeha fotsiny am'izao tokony mbo mitondra fanafody anao tokony mivaly ilona kely le matiny de mandeha fotsiny anao zay izy tsy ataonao loha président tsy mivaky loha tsy prévoir am'zahatony aiza tsy teniteny afasorena le olona za miteny eto ohatra mpasorena amanjao le vaoka mahakamy de mbo manaitra fa tsy hoe anao président nareo fitondrany tsy dinay fa tena hoe ohatran'izany de verina ary am'le vary jereo hoariko fotsy manao fa raha tsy manao fampitana mako jereo ny any sovietika tompoko tena be klasy firenena mangatsiaka koa ny any Canada sy ny tany 4 mois sur 12 no afaka amikaranjareo ny fisy mahavelona mpolona hitona aminy ny tsika misy orana le orana fotsiny jo amin'ny lanitsika azy mety tara misy lava misy na misy ndretrarehetra fertilina ny tany de lasa tena am'sambo be manafatra vola foana nefa mivola rehefa tsisy omerana vetsaveroa solution fotsiny de zao tompoko ohatranena meko vary tanetyreny be da be re zao le izy mitady solution satria ny rano tsy maintsy misy efa tondraka ny rano maty le amin'ny tambary ambany azonao de tokony mitady solution tsika ao manana ingénieur agronomique tena manana mialana olona be da be tsika apesao sady fanomezana asa azy apetao isaka ny région isaka ny fokotany na isaka ny anina apenao satria le tany io mila étude hoe inona manky am'ty tany ty tanytsika nefa tena tanety tena ngeza be tsisy amkarana fa de loasa foana loasa nefa tondraka ny rano de vita na tsy apy ny rano de vita
atao anakarola izy rehefa tsy azonao ny ampanirano azonao mety any amin'ny tanety ty mivary tanety zay rehefa vokatra akasary tena adimiko misy makasary fa tena maka zay fa tena rehefa tena ataony zezika tsara manaraka ny norme tsy manara-penitra fa manaraka norme tsy mila hoe miandro roa taona vokatra vary amin'ny président vary tanety efa mba nahitsiny kely hoe ketsa sy alina de telo volana ozy taratara kely vary tanety par rapport antsitanao par rapport amin'ny vary atsa satria misy maina kely satria tonga de ohatra somary tonga de ketsa no ana azonao eo amin'ny 4 mois izy miakatra fa tena ataoviny le tantsika maketo anao makany tuilara malalaka be teto makany dego tena mato misy ahatra maitsomaitso be vokatra hanina tompoko raha iny transforme hoe le vary tanety ange mahasamiasa amin'ny vary anaty rano e raha vao tena tratra le cyclone kely aorana tsy tapaka tapabolonatra saosy tonga de ahatra ny raha tonga de vokatra be tsisy problème maninony zany tsy ataotsika maninony zany tsy ataoko zay le solution e tedava anareo ministère solution rehefa tena tsy azonao mivary tanety mivary anaty rano vary atany atao mitady solution jery voatra ny any firenena nino lara tena mo anatin'ny lanezy be da be mbola afaka mamboly tenibohatra ny azy vitanao any etage manany etage nino lara tena tsy apy le tany tena mambolatra champion de Paris ny tany reny aljery nareo ao anaty trano asiny etage ambolena be da be manao zany ohatra ny anna tsy apy ohatra ny Singapour trano totorana ohatra ny Dubai trano totorana nataony maniny izy mahavelona ny tsika tena ozy fitenena hoe ohatra tsy motana le fitenenako hoe trano dakany elika be da be doro tanety lavitsy ny tany matsaka maninona raha exploiter raha mihitsy tsy ao ka tsy olo izy ka zay izy tsy malala ny lara-pahamena azonao téléphérique ane téléphérique dasy petranao ny téléphérique na tsy avana kely anio de zao ozy ny ramaly hoe waiza yantsika zao ny olo any ambony roana hoe tena itsidiny raha ampidiny nisy parti ninjery de tsy hita hoe manao salegy amin'ny metra yantra le hoe waiza yantsika ty de jerivony zava-doza raha nahazo fa efatra taona sady 5 taona tamin'ny nalany ny le natao référendum ny lalàna ny aina atsika am'izao nataon'reo 2010 constitution de nisy tafondrana poka tery Fort Veron jerevo le nahatonga le bolomangy eza be namon'olona be teo de ny cause nisy satria ny vibre ali izy de tsy nanao ety dakory de pierre jerevo ny tionga le téléphérique anisany tena inconvénient misy gare ny raha tsy diso eo ambony rovo misy eo ambony rovo misy tena saka natao tao amin'ny fiangonana no fasana araikitra tsy nanaikitra fiangonana nakisaka katolika de atao amin'ny Saint Michel de jerevo le poids firy taonina iny ary eritreretiny zalo atao be da be amortisena amin'ny volaika kanjany firy taonina poids niny vapompy le anaraky le ana mandiny cabine ray mandiny de rehefa mandiny tsy maintsy misy vibration satria c'est basé avy ato ambany atao fondation l'izy azonao maintsy mivibre iny de tena ho aizy andre nandohandreo aiza nandohandreo iampindray zany le fietsehana very ambony tena zay jerevo manao étude nation la mécanique nefa neny esorina am'izao miala iny étude la mécanique sol misy fotoana zay fa zany any eto jerevo l'izy jerevo ny tena ana zato kolasy ara manao inona raha riny zany fa vola ho azy satria nefa faritra tsy de azo anrenina fotodrafitrasa mavety ohatra zay koa ny colisée io mavesatra de ahoana mbola anaovanao zavatra ohatry zany tena famonoana atsika gasy de reny raha rehetra fotsiny hoe te olany avy amin'ny 2000 ana vita amin'ny 2000 francs de mbola de luxe fotsiny izy le fitiavana mba hoe misy mamirapiratra mila zao zaka teny aminy tsy mahay maka io azy atao amin'ny capitale io any ambanivohitra fanaovana tourisme tsy ny tariny fa tena fady be mamono olona be da be jerevo zao hitanao le embouteillage miverina amin'ny le lalana nataoko ny tapeniko tao tao anatin'ny roa tena embouteillage mahatsiravina de verany rehefa manao ny réalisation le lalana amin'ny makany verina makany mbato be amin'ny mamakivaky analakely iny de jerevo ny embouteillage tsika fa tsy azo sodrana président fa hosorena aminao aby ny olona satria tena tsy afaka bloqué satria câble tariana na ny câble ngeza be anaovana le support l'izy ny anzay mandeha eo ngazo andehanana automobile io ary io tsy vita raha tsy roa taona miaritra roa taona eto vetsika mba fiakatratrany le mandany am'izay tena zaho atsy hoe sanatria mitabataba eto za tsy mbo mitabataba fa zava-marina ny alina zako hoe zao ny zavatra réalité zao ny zavatra mba jerivo izy zao mieritreritra hoe anao anio de mbola tsara ny hita malagasy de olany atiany olona au contraire vao makio tsy mampalany anao président tena jaty tenako zay hosorena amin'ny olona raha nataony zao satria nataony zao nikajikajy nataony zao le 3 mois
litanao le tramoine le transport maka urbain. le urbain le maka le ataony makany amin'ny lalam-by maninona tsy le be ponina be da be le atreto mamasana makany bode fotsiny tary olona nge tompo mampalema le atreo manandrefana avy eo amin'ny alama hoe tsy maninona ra zay no vojeny fa inona ny olona makany tsy mandany vola be ohatrany ty inona makany ambo manam-bola ana le tramoine re tsara izy tena tsara iny fa lala masaka iny manko iny fa tsara azonao nefa tsy malina fa de hoentina herahera fotsiny navita tamin'ny fotoanandro ka tramoin navita tamin'ny andro ka téléphérique de zay le herohery tsy alana colisée baria zao tsika de tena resiny kongorona angaly tena mampalahelo tsy de tena tsy mba mamparary fo tosaka ataonareo rehetrarehetra tompoko tsisy mo résultat hoe zay kasihan'ny tanany de simba daholo sady tena zay marina mitondra tena tso zay mitabataba eto fa mampatsiah manenona misotona lakolosany olona mba hatonga avasaina raha olona ray aman-dreny te ohatrany olona mitokantrano ve olona tokantrano sady amona anao tsy ampisananao mizavatra rehetrarehetra ohatra le oariko tena hoe tranonao tafy-bozaka etazy ray ny ankizy nefa tsy mihinakanina tsy nyrehetrarehetra ataonao asensera miakatra ao ambony ohatrzay ty madagasikara senareo misy am madagasikara ty ohatrzay io tena asensera lo ataonao tsy proportionnel zatra tena mampalahelo ary jirotsisy ahoana de le stazy aloha tany amina liana tany député tena eto zao de tena mampalahelo miaka-piazan'ny olona tena mivoan'ny confinement de manao étude en ligne daholo izy azonao tena be da be ny groupe de lasa mividy groupe tsy tatan'izay mahatakatra fa tena tsy mianatra fa tena tapaka de mamonjy tena aiza tsy tapaka any ambato be any angamba tsy tapaka ny jiro angamba ny fahalalako azy fa mamonjy any ambato be daholo angamba fa tena tsy afaka mianatra fa tapaka raha tapaka amin'ny valo any amin'ny 20 vao miverina ny eto Antananarivo ny agnainy anay de raha tapaka indreny amin'ny enina amin'ny fito eo any amin'ny 20 tsy afaka mianatra mihitsy ny mpianatra le mpanao izany hoe le mpanao sodira sy ny mpanasa madinika aloha de vita frigidaire matiabony rehetrarehetra de aiza ny ainanao am'izany raha malagasy tena ozy ny voan'io na voan'ny fandrakirakena ve le malagasy fa raha ny an-dafo manoatra zay efa tsy teo ela nareo fa ela be tany tia raha ataoko ny afatra atao tsy teno nanarana fa ataon'ny coiffure ngeza be io voloko vonetezana neto volako tena mipetraka izy de tsatroko izy misy olona ambony mipetraka azy zatsy olona ambony volakena voapanaovana rangaty tapaka ny jiro menomenona an'zay dalanykiliany isy miverina misy mpanao volo mbola vita ila sy ny tany tapaka de nanao sosokatena tsy vita tapaka ny jiro tena zava-marina zany de mbo afarinareo izy mpitondra mpanjakana nga mbo ambary tena raha tepetraka le jiro izy maty be da be mpanao volo fotsiny lazako anao santoenany zany tena marina farany misy fety miambo vitana atao tairy fety ranga fa tena tsy maninona fa tena petraka de zao de maninona nanao resaka tamin'ny tsara zao izy tena maty 50% fidiram-bolanay hatramin'izay nisy an'io délestage io hatramin'izay 50% vola hitanao zo client anakaroa teo de lasa miverina mbola niany tonga de mivoaka izy fa le anakaroa fa vita volo eo tsy sametsika ko aiza tsy entina tapakila tsy afaka entana mivoaka de manina hoa raha manao groupe izy ana mbola aiza ny carburant mbola lafo be koa ny vidina groupe de raha anao groupe izy ana ampiakarina akio ny tarifinay de tsy zakan'ny olona izy de tena tsy hitany ohatra voalala voatango anay hoe amin'ny sarera koa viena ihany angamba ozy izy voalala be foty Madagasikara ty fa raha za aloha tena tsy accepte tena marina tsotsy ihany fa tena tsy zakako hoe tena mangoraka le malagasy za raha mbo misy vola kely mandraiky vola tsy mba zaza de lasa manakalibaka ataoko arivoarivo tena lazao fa io maty re manodidina ny taninarivo na zay nataoko tamin'le teniko maly hoe na ray vera ary izy Jesos Kristy menareo an'ray mahatra reny de fa tena zava-dehibe de tena mbo kely 5 000 ny zarako mipankataka mahalala daholo antanio mipankataka eto Antananarivo zay lalovako rehetrarehetra mijanona de tena mahame mihitsy tena mahame de zay sisa atao an'le vahoaka fa tena mba jerevo am'zay le olo zareo raha tatana hoe ozy izy niresaka tamin'ny olo maninona mbo mitabataba ohatr'zao orangaty ianao ve mitabataba ohatr'zay matoa ozy zakan'le olona matoa le olona tsy mitabataba zakatsika marina zany zao zava-rehetrarehetra zao matoa tsy mikarabataba fa raha tena any ajelany zao anaty tena ny lalany tapaka kely ary Député Rastany za te anontany anao
ny zava-misy le iainana zany reo le trabona io le tondra-drano efa manantanina ndray le rivodoza manaraka tsy hoe maniry lozo tsika zany itsika koa ny dekretena ny hoe ta de sinistre national zany le fanjakana zany tsabona le firenena zany amaraparana atsika zany satria ianao mety manakambara satria ianao nandeha tany ambaniny rehetrarehetra tany zany ahoana ny mbola mety hanavotana n'le vahoaka zany raha io satria mety ampy indray zany izy io raha fijerentsika azy ka raha ohatra hoe mafy be engany ka mba hoe voasoroka ny rehetrarehetra fa raha amin'io endriny io ny zavatra hitanao teo zao tamin'ny oronatsaritsika tena sahirana le vahoaka malagasy tsy le vary ihany ny olana fa na ny lamba irakofany na ny akanjo anaova na le kiraro anaova ny ara tena sahirana le vahoaka député Rastany ny fahitanao an'izay zava-misy zay ny fiarahamonina ary tena sahirana nga le vahoaka za tsy ho ny any andro ihany tsy mitapa fa tao farany tena tamin'ny herinaratra tao farany rivoatra Tuliara raha mboatra ny rivoatra Tananarivo mbo voafafina mbo madio akanjo lolona fa le olona tsika fa tena hoe couleur ohatran'ny hoe couleur fa hoe mainty le akanjo koa tena mbola tena votra akanjo tena hita hoe tena mbola misy an'izao ve raha mondy raha n'izao tontolo zao raha makany pakany ivelany ianao na ao ville Tuliara ara de tena mahantra tena tataratra mihitsiny tena ny akanjo maloto zavatra efa mafantsy ny ta tena ohatsa akoatrany mbola tsy tenena tany nahazo ny vato be tena akoatrany azonao akoatrany ny any androsy ny tena zavatra tokony jerena toy sady fa tena marina raha tena mandeha amin'ny tokony izy raha tsisy ny alabatso ny tany aloha tsika olona ny andra tsy hoe tena mampanandrareo tena mifika tena toko marina tena miteny tsy hoe sanatria fampitandrematsy ny tany fa tena saka miteny hoe sy olona nanotaniko rehetrina ny tapany atsimo 90% efa makala ny président daholo fa tena hoe le fampanantenana le fahatrana tsy vitany fa tena marina jerivonao zao tena ny analysiko herina jaonary mampianina zao mbo nahavita betapesy nahavita le lalam-baovao risy rokady kely de mbo nahavita le gety le ravinaly izy mbo nahavita ihany izy par rapport zao hoe tsisy inona mbo vitany eo azonao firy mivatiny 8% tia nefa raha comparena amin'izy milahy za tsy miteny hoe tamin'ny président Ravalina tamin'ny firy mivato vitan'izy mirahalahy ary zavatra vita zava-bita tia mbola atao koa pahafolony angamba tsy misy pahafolony vitana herina jaonary ampana raha atao zany réseau mamparikana réseau matematika tena marina raha mahazo 2% izy tena manana voanao sy ny réalité any fahoriany vahoaka malagasy ireo voafitaka ny analanjoro fa ny varatra Toliara sy ny rehetrarehetra eto Antananarivo tsika fa nandefa zay resaka zay ny amiko resaka za tsy mankatoko hoe tia mana taxa akoatra ny triplan manina tsy na doublon tsy fantatro de tena io azonao tena marina tena maximum 2% no azony fitonana kehitriny mbola veno raha ohatra ka tena lalao vrai madio lalao madio tena sahako miteny an'izany de rehetrarehetra koa de gaga ranga gaga ty ny tena mahakivitra ohatra mampamony tena hoe ahoana rangaha ty mbola sany ny olona milaza olona tona za tsy hitony nanarana na izy koa ny tena mbola meo Katmanda de tavola tena premier tour de vita hoy ny asasany de ve mbola mena Katmanda hoy Katmanda jerivony ny Amerikana zany mbola tsy mahatra tsara mbola tsy potika tsara le firenena aloha fa mbola meo fotoana zay anapotehana iazy atsika zany efa tena nambany taranaka atsika zany de efa tena tsy meny tena asa angamba na ny euro angamba fa mihoatra 60,000 ariary na ohatrina raha parapatoka zany voatany de jerivony ny Amerikana mbo jerivo faindreny olona de o manda ihany akotsina ny taxe zany la ny tiary miala teo anao fa tsy mahavoza zany de mbola tedavony zalahy mbola hianatra azy ohatra hoe ty zany président de ampalaro any amin'ny EPP izy mbola mihitra tain izy de mantoetra filitona izy akabaka zay izy tena hoe mbo capable zany hitondra firenena ohatra hoentina mpianatra zay zany vo isy résultat de ny olona zany ho faty eto avy atsika manaka marina raha misy olona 10% raha mbola ohatra zao ihany mena sisa velona tsy olona manaka teo 10% ka zay ny mbo analysiko tsotsotra hoe tena mpahajerevo rera olona mpahajerevo président mba olona ohatra mbo manana anabavy manana zany tsy ny tany de zay manana ary ny olona jereko tena olona tsy tonga sena le fitiavatena ve mibe da be miresaka ny namana mpanoa anazy rehetrarehetra de tena
vera be misy mahavita président ohatra sy zao mbola miteny ary izy atao avikato manta hinananay ty tsy mbo mijery le manodidina anao ato manodidika hoe io lato ange de efa mirefarefa ny tany efa anao ny de ivena anao le fanontanianao teo a hoe manao izy anao hoe loaviny zay hoa raha nataoko anao tonga de raha hoaviny a ty ve disa taona zao azonao jerivo zao ny sinoa tamin'isy le covid teo tamin'ny 2018 olona tena miprévoir izy azonao tao anatin'ny fotoana folo tany hoanina le netomboana tena tao mibeda be tao anatin'ny ray volana izy tompoko na vita batiment hôpitaly ngeza be mihitsy de raha ohatra rehefa miverina foana ty misy vola budget mitra amin'ny BGRC maninona raha miprévoir batiment ngeza be afa misy rano ao misy toilette eo isinjovan'ny vahoakatsika ambany tanàna fa de zao foana de ny ankizy tsy afa mianatra amin'ny EPP de ampisika ao foana de io ihany no miverina izy anao hoe tsy tsika ty mafy io le ty olo ihany miverina io miveriberina tato amparivo ora angaty de anaovana fihetsiketsehana kely samy hafa manina raha prévoir an'izay hoe ty vary vary be da be zao le fanampiana be da be reny ty le fanampiana mitondratsika fanazavana io rehefa aveo ty fanampiana ngeza be ato mivola tena vary sanatria ialohan'ny fahavaratra ato maka varo andreo na hatramy volana rehefa prévoyant satria ny any tokantrano petraka de misy cabinet misy toilette rehetrarehetra de misy anaovana trano isakany arrondissement na isakany arrondissement tsy manino sisy arrondissement zao ny eto de manaovana trano ngeza be ohatr'izay de mba afa ho aby antsika niavatsika raha vao tena misy de avie masaka olona prévoir efa calcule fa manana stade tsika hoe firy ny olona ambany tanàna isaka mantesirano de hitantsika zao mivalerano en fonction ny nombre le olona ao zay nanaovana angeza le trano de tsy ahita avetsika malalaka ny tany fa de io de mbola ny EPP CG de tsy mianatra le pianatra tena hitako hoe ary le olona raha mbola matory ladina tany raha mba misy ale ponza zay mbola sasasa mazany hoe mbo mivoaka makadosy na izy vehivavy tsy avelan-dralaitra ndray zany taratasy ny diranao misy miara-militsy any tena hita tsy mandeha an'izay loany ranga mampalahelo de zay ory vahoaka malagasy mba jereva airato ny saina ho faty eto antsika makady tsisy taranaka malagasy tsony raha vao zao mitoy de alozy ny sarerako mba valala be fo am'izay zay reny mba afatra kely tompoko alohana maraparana anazy aloha ohatry ny resaka ravinala ianao teo te antany resaka kely hermady ianao mivezivezy any amina tsy fantako na partery ianao zao na avion misy fotoana ianao na eniko hoe mandeha par avion deputera zany manao hoe ny hermaditsika Madagascar Airlines ny tena mbola hermady aloha izy hatramin'izao fa zao ngely izy tena mampalahelo hoe zao tena mpandehandeha tsy eto ihany tena hoe mbo raha tiandeha de ozy anao raha te hivoatra de mbo mandendehana jerany nyfaloson'ny olona de ny faimorany olona ny any izy tompoko tena roplanina be dapi ny any izy manontolo Europa tsy de manao firy an'izay satria asany amin'ny fresy le train azy oeraoera amin'ny tsy oeraoerany eto amintsika fa le train métro amin'ray mikatona fa ny any velany ny any izy manontolo zay nandehanako rehetrarehetra misy mivoyage raha ohatra zao ny bien avion raha amin'ny andro atoandro jour ouvrable tena atoandro be da be de ohatra hoe x atao hoe 100 francs de rehefa amin'ny alina moitié 50 satria be da be amin'ny alina libre ny avion asena misidina foana de inana tao miverina amin'ny téléphérique ny eto amintsika tsisy afaka tsy ronga masindrino ny efatra leo saina maty mbola ho fatsika daholo ny avion ATR zany de io mbola hita hoe lesoka be da be le anina maty le Airbus 340 lasa ATR efatra ray ngaby mandeha roa de mba misolosolo eo izy le ATR mbola tena tena misy azonao hoe mbola hofana lisa tena tsy voaviditsika lozy ty marina maty nahoana ny avion tena mivetivety raha za zao no amin'ny transport azonao hoe conseil tena hoe manisa tsy hoe za tsy hoe zany atany terramout 5 maika rehefa niabakabaka maninona raha mividy avion avila le 151 millions fa mahazo boinina anankaroa tsara be reo azonao reo natao local fotsiny amin'ny vetivety de miverina vola amin'ny ataondra tokatra ny lazanao zay amin'ny riva mandeha avion daholo zakatra ny olona be da be mipandrara azy ny anina mahazaka lizy vetivety de amolo ty mivolatsika de tsy manofa amin'iny olona tsony fa ty kely ny hermatsika an'le makany Air France le long courrier hoe pilote vazaha ny anina rehetrarehetra ny anao anatin'ny staff ny rehetrarehetra ny équipage mpanamora arabaritra tena tonga de vahiny daholo
de nitsika sisa mivarotra bengy niatsika ao varotra bengy fa tena anazy daholy de omba manao fa de ombo misy eramady fa maninona ty tanao zay nataoko hoe zahatra mbola tsy hamokatra saritra tezana ary ohatra hoe raha olona raha ompo saritra tezana teleferika tsy hamokatra ary sa ingamana zondra labizina zany eritretra hoe misy bizina goavana ohatrany tsy mandroso le tanàna raha tsy misy teleferika de maninona tsy afaka ny embouteillage raha tsy misy teleferika tena le lara-pahamena tompoko TGR maninona raha tena parafanatsiny hoe nova maîtrisena zay nataoko hoe avion zay mba tsy manofa fa mividy ferina vetivety io 150 millions toy zay ty faussé-nareo 14 mois za tena miteny anareo fa araka le calcul 14 ans tena mbola fois 4 fois 5 zay io de zao raha ohatra ka avy ny olana zao teo tsy afaka mandeha ka tsy afaka mandeha tsy afaka miasa tsy afaka miasa de tsy de fa fatyatoka fa tena asa zay plus an'le hoe entretien sy ny réparation entretien le hoe entretien ao anatin'ny 12 11 nampiasana fa ny entretien 10 mois no 1 mois no fanaovana tsy maintsy manao entretien de tena jerivo tenana fa tena ohatra tena revirevina inona re za tsy atao sanatria dala tsy revirevina inona reto fa raha mbola zao no mitokatra rano tompoko de mampitsoka matanjaka so moa zay ngamba fa tsy etsony fa de hoan'ny taranako arina mahita ny zavatra ana fa de mba mampalelo afatrako amivoaka mba jerevo mba etany le olona mba fampresa fa aza tena hoe akoatra ny zareo voky manodidina azy io satria tsy azonao leslatrary tsy azonao takolaka mihitsy ny sasany nefa nytenenina kibo ny sasany vondraka tsara niatoka moa ny sasany etrony nefa tsy afaka mihetsika etsony ndasononga vitan'izany aby azonao mifananana ny ivela manga fotsiny trano an'izy io mody atao quatre rehetra tsy fakahitana 4 akoatrany anjalady olo na ny trano na ny tany na ny retraretra na ny tobila tsy ny retraretra raha jiaby aloha anazy aby anazy daholo io zavatra io mafantatra olona zao manjary nanana espace nasatsitsy azonao de za tafaresaka kely ny tena hoe raha jabaliny tena tafaresaka tamika rana anankaroa misy izy karana tena olona tena hoe 10% mahazo vahana fitonana fa za izay raha angaty nisy commande zavatra tany nakato tsy mandeha ary ny jiro ino izy mipiasa nary zaroa raha misy tena marina tena niteny izy tena fo 80% ny karana izy tena misofrira koa izy nge amin'ny zavatra misy eto mampitia anakatona sy ny zavatra zany loza tena marina zany tsika mieritreritra hoe karana rehetrarehetra non aza afangaro misy an'le mahazo an'le volotany malagasy le tena lasa le tia an'le tanyrazana mihitsy anie misy an'izany tokoa fa misy an'le tena le efa le malay le équipandry Sarkozy le fetsifetsy le miaraka any Louis de manao an'le zavazavatra rehetrarehetra io zany fa io zany tokony ho tonga saina zany voaka malagasy tonga saina zao malagasy de aleo samy voka saina any eto zay hoa tsy hanonga-panjakana zany oeto hatramin'ny farany nareo fa mifividiana le izy aza mangalatra fotsiny le izy zay zatria zao nataokanao zay zavatra teniko farany anazy ny député anazy daholo ny akabiazinao ny assemblée de anazy ny loolona anazy daholo de anazy ny CNI de anazy n'izy moa fitsarana ACC de afa tena manatena izy io tena amboarina taolo bola de rivotra ny afatra ka ny tsy anareo famarinan'Andriamanitra tsy anareo io mahery zay fotsiny afatraka aminareo anareo daholo raha jiaby io anareo fa io tsy anareo Andriamanitra tsy momba tsy marina fa famarinana openy zay fotsiny mba afatra ataokanao aza de sindoka ny olona tsy miteny ny olona fanona fa voatango azara rotiny vaoka angen'Andriamanitra fa mbola ho afy tena marina tsisy zavatra ratsika naharitra teto ambony tany tompoko fa misy fetran'io sambo manao sambo olona tsy parfait misy faiblesse-ny daholo ny olona fa raha za zao no fitonam-panjakana efa kritikely ny anina mbo vako am'izay tao sy tartemo hovao ny fomba ampijery mbo miova lalana am'izay mbo ataoko tsara am'izay zavatra tena tokony efa mamarina ve député Rastan zany sa eto ara misorona fa betsaka mijeranao satria ato zao manaraka atsika ny any Genève la Réunion Cannes Brest Manakara Marseille maro be mihitsy fa reo aloha voasoratra ato zany sady miraba ny député Rastan na manano zany maraba fa tena nareo any ivelany zao de tena mampitsiriritra mijery any tanànareo jeny any infrastructure mijery amin'ny fanoana raha ny tana firenena mandrisy ny tenenao zany tsy any amin'ny sakafo tsony ny olana tompoko efa zavatra hafa fotsy ferany azy fa nitsika hatramin'izao de tena mbola le babara fa tena tsy hita fa tena mbo vavao ho antanitra zasika ary mbo jerevo nareo mbo mananavany any mbo tondro hevitra ny tena marina izy samy mbo mifanondry eo tsika mianaka fa marina zay nataoko hoe mahery tsy mody tsy ela velona fa tena mbola
mbola manantena nefa raha mbola misy koa mifarany tsy misy mifanantenana ary tena ty Madagasikara tya tena mbo torotsika am'izay tokony hamirapiratra am'izay raha mahay fijerytsika raha mahay olona mametraka ny olona mametraka data tsara sy mama tsara mbo hitondrany tokantrano fa raha mbola metraka data farany mitapitapy eo ndray de mandrak'izay fitiavana de sy angambalisa de soatra fa tena miala tsiny vatam-batana nefa vatam-batana makara tena marina ary mba tsy verena fa de tena hoden'olona belolo izy de otra mahakamo raha samy mamita belomo mahavita nefa tsy an'olo izy anareo amboaro efa misasaky ty efa vita raha ny ambolina zao tsika fa resy 1-0 efa deuxième mi-temps zao tsika rehefa nijery troisième division tariam premier raha fotsiny bolina firenena yavy hoe fa resy 1-0 tsika anatin'le 90 minutes de jerivo le Congo le hoe ampandrama vola tena ningarina tamin'ny Cameroun ary izy tokony lasa lavitra jerivo ny olona reno évolution ny olona ny tsika Madagasikara jerivo na rehefa vitsy mampianajanaka eto amintsika na rehetrarehetra na fampiamitolona ny olona miakatra be efa 10 taona tsy tratratsika tsika miempotra 10 taona na amrehetrarehetra fa de gistra dolo tsika amrehetrarehetra raha za tsy samy tena raha za no fitondram-panjakana miempotra fotana tsy asikosinina hoe ino mpitondra fa tena miafina tena eo tena topo raha olona tena marina tena miafina tena reto le tsy mampandroso reto le tsy mahay mitondra amin'ny firenena ataoko tsy mahay zay tsy mahay mitondra amin'ny firenena to 0 menatra marina tsy samy tena fa ny sasany tena hitanao mbola hoe tena nahavita le pombele de hoe nahavita nefa tsy volanao akory ary fa tena ianao nanao exécution fotsiny fa tena mahakamigny mahamenatra fa mba ataovy tsara leletsy mba iambina ny taranantsika olona tena anabavintsika rahalahntsika olona manteraha daholo engeny fa mba ataovy amin'ny aradrariny na ataoko ara tsy zany mba mezahy zay ngamba ny afatra kifarana fa sotra tsika rehetrarehetra zay mieno ary nanaraka any député Rastam fa député Rastam olona tena teony hoe tsy de mpanao politika tsy mahay miteny sy ny tany fa de tena olona atrany amin'ny tantsany niakatra tena olona mambony manao sy zavatra tsy mbo mety aza matahatra nareo mba atoroka le dibrano betsaka ny ataoko fa za tsy tia zany ny olona navelako hitsara anao hoe mbo vita leranga aty amin'ny tokony izy apahatsivoka etiny mante fa zay tompoko de olona natao mpanao lalàna fa tsy mpanao any nefa rehefa tena misy ny zavatra atratava tsy maintsy mijery ianao tsy mijery atratava de samy mahiresa tompoko ry malagasy rehetrarehetra mahiresa aza kivy mivavaha tena tsy vita mivavaka fa mbo asivo arahanasa de mbo miova ty fomba fijery eto Madagasikara ty fa de tototry mifatsika ho fitenenana fa de sady nona ny rehetrarehetra raha zao mitonga ama mbola mitoro ray volana namana fany tena tsy ahavita raha tsony atsika fa nona tsy mahafitinina tsy ahitafy marina fa de tena samy ambin'Andriamanitra mbo mangataka ingany mbo teny atsipo amin'ny manam-panazy rehetra dinidinika atsika amin'ny raha lahteto de mbo resiny manatsaina de misaotra ny député Randrena Stanislas tsika satry resaka amin'ny eto foana fa ny fotoana koa moa zany manapetra ny fandarina misy fandaminana zany de omentsika lalana ny député Rastan izy raha teo mbola hiazakazaka ny mifokotany samihafa araka ny nambarany hoe misy lalana mbola amboarina ny misy trabona mbola hojerena ny misy hoe olona fiarahamonina mbola mila vahana dia zay moa hoe rehefa tompona andraikitra zay de sady miloloha no misakelika no mibaby no mitrotro zany rehetrarehetra zany raha tsy tompona andraikitra tsy ohatran'izany fa raha ohatra ianao hoe miatsara tianao tompona andraikitra nefa tsisy mpanao combien na de andondona ny tranonao raha de mba mivera tena ihany satria ny atao hoe tompona andraikitra de natao mihitsy ho kotabaisina ary rehefa kotabaisin'ny olona de voninahitra lehibe zany satria fantatry ny olona hoe zay le sosialy zay le fandraisana andraikitra zany ho avy eto koa ny namantsika Rina Arabe Manantsara zay iara-dalana amintsika indray moa zany apiditra ny adevitra tokony resana fa efa nambarako tamintsika teo fa iresaka ny ty fepetra milaza ny hoe trabonina ny fireneny ty tsika arak'izay vao resaka ao anatin'ny filakevitra ministra zany dia ho resahantsika zay rehefa aveo ny antony matsika tsika hiteny an'izay sy resaka amin'izay de hoy sika hoe dikan'izay zany de hoe miaina ao anaty zavatsarotra sy zavadalina sy manahirana n'le firenena matona akan'izay fanapahan-kevitra ny fanjakana ny fanapahan-kevitra nefa everitsika de hoe nieritreritrytsika fa tolay Covid-19 inona moa le Covid-19 de hoe tolay efa niomana ny fanjakana tamin'ilay Covid-19 zany hoe raha
retsika le covid-19 de ozy le fanjakana hoe efa vonina am'rehetrarehetra ny fanjakana amin'ny fiatrahana an'io fa tsy mafy no pestasy kolera io ny sasany tsy dina sisy tany fa mamotika ny toekaretsika zany sy ohatran'izao sy ohatran'izao de zay vavaona ely tamin'ireny fotoanandro reny ho an'izay mba nyzara vavao tany an-tambazotra sosialy de hoe aza korotanina ny vahoaka tsy mampatahotra io ohatra ny gripa kely tsotsotro io faharoa taona teoriny tsika tompoko lasy tompoko vavy miaina ao anatin'ny troisième vague am'izao fotoana zao tonga eto ihany ny vaksiny firy ny efa maty firy ny efa nitondra takaitra zany rehetrarehetra zany de vokatra le covid-19 avokoa zany rehetrarehetra zany ka raha ohatra zany ka hoe tonga indray zao loza voajanary zao de hoe efa vonina ny fitondram-panjakana ary efa niomana ny fitondram-panjakana satria efa manana an'ireo ravitra izy a manana an'ireo inona moa zany fitaovana samihafy ahafahana zany miaro sy mitsinjo an'le vahoaka zao nefa ny zava-misy de horesantsika zay rehefa aveo rena rahabe mananjara mara zany faniry zao ny zava-misy ho ianao a ary tena hoe toy ny voalala voatango le malagasy dia rehefa valala voatango valala toy ny valala fafandray maza le hoe valala manatody e fapitipititra eo fa tena hoe sahirana ny malagasy zany amin'ny zao fotoana zao zany zavatra tsy hoe fironina na hoe tenitenenina fotsiny fa rehefa tena jerena le izy a de mibaribary zany zao ny atao hoe tsy fetezana eo amin'ny resaka fitantanana amin'ny firenena mihitsy amin'ny ankapobeny teo zao vao nijery teo ny tsika -7 ny croissance ny any frantsa 7% ny croissance vao navoaka ny tany am'zao de io zany mba hoe mizesta kely inga Macron zany any amin'ny zareo any zany ny fifidianana ihany keo efa akaiky de efa asa aloha zay ataony eo fa frantsay zany zao mbola sahirana mpitondra eo amin'ny hoe fiatrehana ny zavatra maro samihafa fa ho atsika eto Madagasikara zay tsy niomana tamin'ny fiatrehana an'izao toe-javatra ao zay de averimberina foana tsy niomana ny tompon'andraikitra zay mitantana ny firenena amin'izao fotoana izao inona moa ny tena tiana tenenina amin'izay le hoe tsy niomana dia tao anatin'ny 2 taona ane efa misy préparation araka le reportage teo hoe raha ho avy ny orana de any amin'ny fotoanany maitany ianao de efa hoe miatrika an'izay zavatra hoe fiomanana isan-karazany mihitsy resaka lakan-drano sisa de zao zany zao dia io ny vokany miampy ihany koa moa ty resaka hoe zavatra tena ataontsika hoe tsy ampeverana zay atao fantofanetsy fantofanery sisa dia memitomby ihany zany ilay fahavoazana ary krizy izay mbola miampy kadohany ny fiatrehana ny aretina corona zany io corona io zany mbola kadohany io fa isa-taona tany aloha tany dia miatrika ny atao hoe fiakaran'ny rano sisa fiakarana vidim-piainana sisa fa ity hafa mihitsy satria mbola eo zany ilay covid neo tsy afaka de neo tonga neo tsy afaka de neo zany tonga ny toe-zavatra taka an'izao nefa de ilana n'ilay tena hoe fahaizana mihitsy mitantana izany ny mpitondra nefa de niazakazaka eo amin'ilay toerany fitondrana dia inona no iazakazahana eo amin'izay le hoe toeran'ny fitondrana zay fa nanomboka tany amin'ny 7 de donc tsika de mitsambikina aty amin'ny 7 sy 2 satria ny akamarony le tamin'ny 7 ihany no aty amin'ny 7 sy 2 zany hoe misy 10 taona teo zany teo nelanela moa mbola nisy régime anankiray zany notarian'ny président Hery Rajaonarimampianina fa le avy any 2009 de nitsambikina nakaty amin'ny 2019 de zao zany zao 2022 dia reo ny mpitondra aloha zany dia rehefa tsisy zay fiomana an'izay fa lasa tselitselika zay voamarina amin'izao fotoana zao de tsy mahagaga mihitsy raha izao zany no toe-javatra misy eto amin'ny firenena miampy an'izay ihany koa rehefa hoe tsisy ny fiomanana dia eo ihany koa zany ny tsy fahafantarana ny tena zava-misy inona ny tiana ambara amin'izay raha resaka ohatra zany zao tsika hoe
tontolon'ny tantsa zany ny tontolon'ny fambolena ny tontolon'ny fiompiana ny onivony ao anatin'ny fitondram-panjakanany no miteny hoe ny vary zay aketsa dia afaka rotona vao miakatra zany zany hitantsika hoe diso bitsaka ny naneo hevitra ary Eliane Bezaza ny teny naseho mihitsy amsary hoe io ny efabolana na telovolana dia miakatra ny vary fa ny any etapiny any zany zavatra hafa mihitsy no eritreretiny hoe afaka rotona vao miakatra ny vary ny fiompiana lazaina fa hoe ampivadina amin'ny omby vavy avy any velany ny omby vositra eto Madagasikara azahoana taranaka ahoana ary zany zany ny donné zay zany ny fantatry ny eo anivon'ny mpitondra nefa zany omby vositra zany raha eo amin'ny tontolon'ny ambanivohitra dia natao hiasa zany vosirina le omby ho azavainy eto amin'ny miaramonja fa inona ny dikany vosirina za tsy teny fa aloha samy hitady ihany ny rehetrarehetra inona ny dikan'izany fa ny omby vositra tompoko dia natao hiasa hitarika an'ireny rakiraky ireny satria lasa matanjaka be le omby mitombo ny heriny rehefa vosirina izy izany tsy hidirantsika lala kanefa dia izany no donné sy ao an-tsainy ny mpitondra inona ihany koa eo amin'ny lafin'ny tantara dia diso ihany koa ny atao hoe donné zany eo ampelantanany mpitondra sy zavatra eritreretina raha salama martyra lazaina fa navarina teo mpamarinana nefa tsy zany no izy fa raha salama martyra dia nikadraina teo ambatonakanga eo amin'ny misy fiangonana io dia avy eo misy izay le natonga le hoe lalana hitako ny lala tsara ka nizorako dia niakatra dia nolefonina izy tany Ambohipotsy fa tsy navarina tany ampamarinana zany ohatra fotsiny ireo dia le donné zany eo ampelantanan'le mpitondra akoatra n'le tsy fiomanana zavatra hafa mihitsy dia rehefa zavatra hafa ny eritreretiny sy zavatra hoe eo ampelantanana zany dia mandray fanapahan-kevitra izy mifandraika amin'ilay zavatra eo ampelantanana zay diso zavatra anankitelo fotsiny no nresantsika teo tsika mantsy miteny hoe eo ny tsy fahaiza mitata na eo ny tsy fiomanana marina zany fa ny anisan'ny mavoantsika ihany koa amin'izao fotoan'izao zay hoe misy fiantraikany any amin'ny vahoaka dia ilay eritreritry ny mpitondra hafa mihitsy nefa le izy diso na tantara io na tontolon'ny fiompiana io na tontolon'ny fambolena dia iny amin'ny alalan'le zavatra diso iny no andraisana fanapahan-kevitra dia avy eo zany le fanapahan-kevitra lasa any amin'ny tsy izy ny vokany zavatra tsotra kely ohatran'izany ny resaka hoe mitenysika hoe be dia be manampaizana be dia be manampaizana fa ny tena mahay eto Madagasikara ny tena mahay ny zavatra hitanay amin'ny mampanao gazety zay mpanao gazety mandehandeha ny tena mahay dia manetry tena ny olona tena mahay dia manetry tena izy tsy mba misehoseho zany fa dia milamindamina iny fa ny olona tsy tena mahay maninona moa tsy feno ihany no mikobana moa fiteny malagasy reny zany no misehoseho eto sy aroa anakonany an'ilay tsy fahafenon'ilay fahaizany zany dia zay ilay izy dia zany zavatra zany mitambatambatra dia mahatonga an'ilay tsy fahombiazana mihitsy eto amin'ny fiainan'ny malagasy ary zavatra iainantsika zao dia noho izany fitambatambaran-javatra zany no mahatonga an'ilay fahavoazana lasa x2 x3 x4 x5 taiza mbola nisy an'ireny hoe miakatra ny rano dia tena reny le olona tena sahirana ao anatin'le izy superposé ny hoe misy an'le superposé n'ilay fandrina dia ny ambany feno rano nandeha teny birao politika an'tika Madagasikara nijery hitantsika teto dia ny ao ambony tsy azo atoriana dia andeha le olona dia hoaiza dia avy eo amin'izay tonga indray le politika na tiptop dia avy dia miseho etsy miseho eroa dia hoe iny sy ny sisa zavatra mandalo daholo reny fa ilay fiomanana nandritran'ny taona maro izay tokony natao dia tsy natao zany le izy dia azao mivokany ity indray zany zao dia misy an'ilay hoe horesan'ny faniry rehefa avy hoe misy vola tato dia mbola misy ambon'le izy dia andeha afindrato asa aloha zay ho tenin'ny iraisam-pirenena momba an'izy fa raha ny tena zava-misy dia
raha mitranga zavatra toy izao de mibosesika ny fanampiana tsy misy an'le hoe le vola efa tato anatin'ny tato no amboarina de tia afindrato de tia afindrato zay le ataontsika hoe sao de ohatran'ny domy ary izy ity fa ny raharam-pirenena tsy ohatran'ny domy fa raha mitranga zao toe zavatra zao ary tsy vao zao ny cyclone dia avy etrany ny avy any velany dia manampy inona ny tiano tenena am'izay mantamy mihitsy ary ny any velany hoe inona ny tadavinareo eto ihany keo misy masovosy ny sisa fa ny fihetsiky ny raisam-pirenena am'izao fotoana zao no namana faniry dia ohatra mijerijery fotsiny aloha ny raisam-pirenena satria maninona misy antony mahatonga an'izay efa nisany vola ohatra hoe hiatrehana ny covid tsy fantatra mazava tsara hoe ahoana ny nandaninana iny efa nisy ren'le hoe vola resaka jirama de ny teniny banky raisam-pirenena avy ireny ny volanay mamerom-bola zany efa nisy io ne misy antécédent dia miodikodina zany ny fitondrana am'izao fotoana zao tsy hitantsony zay atao satria repitra le vahoaka atsy menimenina ary mitaraina normal be izy raha menimenina fa tsy latsain'ny sasany ray hoe nareo aza menimenina aona izy ny tsy menimenina satria izy miaina ao anatin'ilay fahoriana de ilay fanampiana avy any velany am'izao fotoana zao dia mbola tsy fatapatatra aloha hoe ahoana sy ahoana de io zany zao ny conseil des ministres fa nare fanapa-kevitra efa nisy volan'izao tato de iny zany no alefa makaty reny zany ny fandehan'izay le circuit zay moa mbola azavaina eo fa tsy ho azon'ny olona mihitsy eo ry faniry raha tsy azavaina hoe inona ny atao hoe impact sy ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izany satria io vola io dia tsy hoe mandehandeha fahatany ny mpitondra moa zany ny eo amin'ny fitondrana dia mampiasa izy ny atao hoe ny fahefana satria izy no eo de amin'izay resaka hoe fampiasam-bola sy ny naman'izay fa ny antsika zany mijery avy aty ivelany zavatra hita tena hoe mafy be ny vokatra ilay fahavoazana nefa ny raisam-pirenena ndeha atao hoe mbola eo ihany satria maninona tenenina avy hoe fay ny raisam-pirenena va hoe raha tandremo fa raha vao mandefa vola ohatra zao raha vao resa-bola dia mila mailo satria ny eo raha tsy mazava dia ahoana moa zany no tena toehany fanampony zay mety tsy ho fantatsika ary fantatsika ihany atsika zay manaraka ny any ivelany zao ny tena mahamaika azy aloha raha ny aty Afrika de ny any Mali resaka hoe mahamaika amin'ny frantsay Mali iza koa le sasany teo i Mali i Burkina Faso i Guinée Tchad koa mikorotana daholo ny zanatany afrikana any zao mampiasa alohan'ny frantsay de indrindra ty resaka hoe Ukraine ty hoe ho tarofan'ny Russie ihany ve Ukraine satria Ukraine zany de efa mitototo makany amin'ny Europa andrefana am'izao fotoana zay tsy levony vavony Vladimir Poutine mihitsy izay hoe Ukraine ho lasa tena hoe akamabe zany ho an'ny reto tandrefana de frantsay zany manao ny fanelanelalana eo de hoe resaka amin'ny Poutine atsoatsy any mampivaky lohan'ny frantsay aloha am'izao fotoana izao dia eo ihany koa ny fifidianana filoham-pirenena ho avy atsoatsy ao a Frantsa ao de ny aty amin'ny sosialista zany zao de efa ramatoa mainty hoditra no efa mandeha any amin'ny primaire any i Christine Taubira zany ministre frantsay sahana fitsarana tamin'ny andron'ny François Hollande izy iny dia ny resaka politika anatiny manahirana ny inga Macron am'izao fotoana zao ny raisam-pirenena manahirana azy i Madagasikara ato io izy io de karazany raha iteny ve tsika hoe adino raha ny tena marina tsy adino zao tontolo zao Madagasikara tsy adino zao tontolo zao Madagasikara satria misy soliteny eto misy ambassadeur eto fa ny fomba fiasan'ny mpitondra sy izay le hoe régime tsy miresaka olona mihitsy amin'izay fotoan'izay fa le fomba fiasan'ilay régime amin'izao eto Madagasikara io no mampiazoazo ny avy any ivelany ankehitriny satria ve hitentsika hoe lombonanana tsy hoe lombonanana izy fa efa nisy zavatra nitranga tato volana covid tsy hita zay fandehany ny fomba nampiasana azy ny tato amin'ny jirama hoe avereno ny vola dia toena zahana ihany ny resaka fitsabatsabahana famatibadiana ndraikitra sy fitsabatsabahana ny tenen'ny vahiny teto hoe ohatran'ny tolasa exécutif daholo ny eto Madagasikara nefa ny raisam-pirenena tompoko raha vao miresaka aminy dia tsotra ihany ny azy ampiaro ny demokrasia ataovy mangarahara ny fitantanana ataovy hoe tena hoe firenena
mandala an'izany hoe tena fahafahan' zany dia misy zay foana ny lesona miveriny dia misy kopitsopitsony ao miady amin'ny kolikoly sy ny zon'olombelona reo foana noho ny iraisam-pirenena fa rehefa mipetraka ireo dia manampy zareo ary tena manampy ampafiriny hoe tany any amin'ny firenekafa ny Madagasikara ampafiriny vola be izay miodina maneran-tany amin'izao fotoana izao na ny firenena matanjaka zany so dia tsy fatsatsika tahaka ny Chine dia mbola mindram-bola nefa firenena efa matanjaka be ireny mindram-bola tena miliara mihitsy États-Unis io koa ohatran'izany vaitsika reny rehefa aveo reny fampitsahivo tsy mitovy ny findramam-bolan'ny olona tsy mitovy sy ny tanjaky ny toe-karena ianao sakafo ny indramanao vola zavatra hafa ny zareo efa resaka vola momba ny fitaovam-piadiana sy ny sisa any anazy vao resantsika farany amin'ny tianako an'izay zany dia hoy tsika zany zao hoe nona ny malagasy ny atia andrenivohitra Fianarantsoa sy ny rehetrarehetra iny dibo-drano simba ny fambolena ny any amin'ny faritra atrimo kere tolana amin'ny tafoditra ny ankizy kipotaina feno kankana dia nona ny malagasy nefa tsy tokony honona fa misy vitsivitsy ihany koa nefa voky misy matinona fa tandreny fa misy ihany koa maty voky fa reny zany moa zavatra hafa mihitsy fa le malagasy any amin'ny 700 hatrany amin'ny efa 700 amin'izao fotoana izao izay miaina ao anatin'ny fahantrana dia hanona nefa tsy tokony honona ny sakafo eto Madagasikara ny sany tsara so dia tsy fantatsika fa misy anie teratany malagasy any ivelany any États-Unis any Frantsa any manafatra mofo gasy avy eto Madagasikara eto satria tsy mihinana an'izany zareo ny tiana tenena hoe tsara ny sakafo eto jerena amin'izay ny foy amin'ny bagazy amain zany any amin'ny avion dia oziny any hoe inony reto dia hoe sakafo reo ka dia hoe manandrama dia manandrana n'ilay mpanao foy gaga hoe tena tsara izany dia ohatran'izay le izy ny atao hoe ny zavaboary eto Madagasikara tsara fa indrisy ilay firenena sy ilay malagasy dia tsy migioka an'izay ndahoary faniry imorina zany le hoe tereniny zava misy amin'ny alalan'ny tandrazana sy ny vahoakantsika dia tsy maintsy mijoro na sarotra aza zao lalana ijoroantsika zao rina io tsy fitiavana hoe te hiteny foantsika dia te anakina dia te hitsikerana ohatran'izany fa misy ny zavatra tsy maintsy resahana mba ahazony vahoaka mandinika tsara sy maina tsara ny zava-misy zany dia ny zavatra natsidika teo dia mandray avy hatrany azy zao zavatra resantsika zao satria lay filahakevitry minisitra misy zany manko nandrao an'le filahakevitra matetika isaky ny alarobia fa omaly izy zany alakamisy indray dia nisy le filahakevitry minisitra zany tamin'ny herinandro tamin'ny zoma zany zany atao hoe ao anatin'le hoe andao atao hoe mbola sur terrain daholo zareo zany miasa andao atao an'izay zany fa le tao anatin'ny filahakevitry minisitra zany tia no resantsika ny amin'ny tranga misy eto Madagasikara zany dia angatantsika amin'ny namana teknisiana izy raha satria zao zany tao anatin'izay zany le fampitambavao zay tamin'ny alakamisy 17 janoary dia ny sombony ao anatin'izay le sahantsika hoe nanao fa mitinana akafobeany izy mikasika reo takaitra navelan'ny rivodoza sy andro ratsy ny filoham-pirenena velantsika eo ny amin'iny zany dia eto ambany amin'izay zany dia mametraka izy hoe feno ankehitriny ny fepetra ahafahana manambara ny état de sinistre national ny raisina teo anivon'ny filahakevitra ny gouvernement ny tetim-panjakana manambara izany omaly io tazomitsika aloha zany zay inona aloha dika zay trabona zany ny firenena état de sinistre national zany hoe tena saina zany zany hafa le état d'urgence sanitaire EUS iny fa ty indray dia ho fiatrehana an'izany eto amin'izay ty indray le faharoa tazona kely ny tianoty ty indray zany tsika dia zao ty le faharoa ho fiatrehana sy fanarenana ny simba rehetra sy ho fanatsarana ny fandraisana tanana ireo drabona dia irosona ny fampiasana ny famatsim-bola efa nysoniavy ny fanjakana malagasy sy ny banky iraisam-pirenena izay nahazona famatsim-bola 50 tapitrisa $, ahafahana miatrika ny loza voajanahary
ka mbola misy eo amin'ny 5 tapitrisa dolara amin'izany mbola afaka ampiasaina ankehitriny saingy mila manaraka ny antanatohatra ahafahana mamoaka izany famatsim-bola izany. Antanatohatra mbola manaraka zay procédure izany. Zay zany le adevitra. Zany hoe tsika zany de ao anatin'le hoe traboina ny firenena. De ao anatin'le traboina ny firenena zany de misy vola zay efa nindramontsika tany amin'ny Banque mondiale 50 tapitrisa dolara de io vola io zany mbola misy ambiny 5 tapitrisa dolara de io ambom-bola io ampiasaina aty amin'ilay fiatrehana n'ilay loza voatsanary. De rehefa nikajitsika teo le vola Rina Rabe Mananjara de manodididina satria évaluentsika eo amin'ny 4000 ariary eo ny dolara iray. Izy io manko à la fois ndray 3600 3700 3800 3900 de miovaova be zany arakaraka ny santam-bola, arakaraka ny fanafaran'entana ataon'ny manam-pahaizana koa sy arakaraka ny fandehany raharaha-bola miodina atatoerana ny banque centrale, ny banque primaire, ny rehetrarehetra ny fifanakalozana zany efa manodidididina ny velany ihany ny faritra zany hoe $1 na €1. Dia rehefa kajitsika izy 140 milliards d'ariary io ambom-bola io zany na 700 milliards de FMG. Zay zany ny vola zay iatrehana antia Covid-19 ty zany. Non, inona moa zany état de sinistre national zany anatin'le trabona zany. De ny ao anatin'izay de zao ny ao anatin'izay hoe tiany tena vakitsika ty. Zao zany le izy araka ny tatra ozy izy nataon'ny ministry ny aty tany genotsika tsara mitotaly 170 nisan'ny olona maty. Mikasika ireo toerana fandraisana trabona dia efa misy mihoatra ny 70 amin'izy ireo no nikatona. Tany amin'ny 60 tanoana na 70 tanoana zany le site d'hébergement de misy efa 70 zany nikatona. Zany efa niena zany le izy de efa namondro ny thérapeutique ny olona zany. Misy ihany koa nefa no niforona. Dia niena any amin'ny 7,700 sy 7,700 na 47,719 nisy andro trabona eto Antananarivo. Mitotaly 2,3 sy 5,500 alina nisy andreo trabona manerana ny nosy. Zany hoe 55,332 zany totalin'ny trabona manerana ny nosy. De miisa 7,700 ireo trano fianarana dipodrano ary 5,50 kosa no potika. De mbola tsy voasoratra ato moa zany hoe nanahoana ilay resaka tranon'olona potika zany. Mikasika setry ny fambolena dia atao ihany koa izy zay tongava ny fanampiana any amin'ireo tena mila zany. Mila fatarina mazava ireo velara-tambary simba mba ahafana manampy ireo tatsazana. Zay ny amin'ny. De io zany averintsika tsara mitotaly 55,332 nisan'ny trabona. 170 ny maty. Dia anoany amin'ny 7,700 sy 400 ny trano fianarana dipodrano ary 5,50 kosa no potika zany. De déclaré zany tsika amin'izao fotoana zao état de sinistre national na hoe trabony Madagasikara. Rina Rabe Mananjara. De misy an'ilay vola zany 530 tapitrisa dolara io vola io zay efa nisy fifanarahana tamin'ny Banque mondiale zay nahafahantsika nindram-bola tamin'ny Banque mondiale 50 millions de dollars de amin'io no anobinana mbola misy 530 tapitrisa dollars eo zany de le nitenentsika 700 milliards de FMG zany vola zany na 140 milliards d'ariary zany. De reo zany verenantsika le adevitra eto ambany amin'izay Rina. De inona le adevitra eto ambany zany? Zao le izy eto. Le tsy ambony moa zany fa tsy eto ambany. Zao ndresahana anatin'izany. Ao anatin'io zany de misy an'ilay hoe hamafisina ozy izy sy ompana bebe kokoa amin'ny lafiny ara-tsosialy ny fanarenana ny zava-misy taorian'ny fandalovany ny andro ratsy eto Madagasikara satria efa état de sinistre national tsika zany de ompana ny sosialy zany. De ireo mponina trabona sahirina rehetra any amin'ny faritra rehetra izay voakasika ny voana iny de omena tosika hafameno avokoa. Afangarina ihany koa izy fanaovana karapokotany digitalisé ho an'ireo faritra ny ara-nitondra-drano ahazon'izy ireo izany fanampiana zany miverina indray zany lay
covid karapoko tany digitalisé mba azona fanampiana mandraky ty ny androany tsy mety vita le karapoko tany resahany ato le izy hoe apetraka aingana ny plana ozy izy fizarana vatsotsiny sy tosika afameno etantanarivo sy any amin'ny faritra ny arambony zao am'izay ara le ady hevitsika ay ve zany lay filopirenena tany amoramangy ty lay ny teny ry narabe mananjara hoe ianareo de andefasana vatsi-tsinjo andefasana tosika afameno ay izy ty zany mbola tsy vonona am'izay ngamba zany ny vola fa teneniny fotsiny zany hoe lay vava zany ny lasa aloha am'le fanapahan-kevitra ny raisina satria lay vola anaovana an'le vatsi-tsinjo sy le tosika afameno ho anatanarivo sy mifaritra hafa de mbola nandraisana fepetra omaly tao anatin'ny filan-kevitra minisitra ary mbola naraka antanatohatra de ity fandraisana fepetra ty zany le didi-panjakana état de sinistre national ty de fomba ahafahana rina zany mamoaka an'le vola laya ny fanarahana tamin'ny banque mondiale zany izy ty zany hoe avily lalana le vola afindra le vola makaty am'laya loza voajanahary zany na hoe trabony Madagasikara de io décision conseil de ministres io tamin'ny alalan'le décret no fombafomba rehetrarehetra ahafahana mikady sy mamindra an'izany de ampiasaina le vola rehefa aveo de hoe misy ny vatsi-tsinjo misy ny tosika afameno misy ny stratégiena relogement le relogement zany de ho an'ireo rava-trano de ho famerenana ny tranona ho fanamboarana ny tranona de misy ny fijerena ny amin'ny tontolo ny fambolena sy ny sisa zany de tsika tsy manohatra rina le hoe reto koa de makafanapahan-kevitra amin'ny état de sinistre national ary tsika tsy manambany ny isan'ny trabona fa voarano be cyclone rainy tonga de veritsika zany raha tonga zany le cyclone Batsira io zay vinavinaina ny fahadimy sy ny fahafito volana febroary tafiditra eto Madagasikara amin'ny herinandro de dikan'izany satria ho mafy be io no lay ana io Batsira io de dikan'izany efa ao anatin'ny état de sinistre national tsika de hitombo zany le izy de misy an'ty lelavolo ty fa ny tena olana de zao mantsy rina ny tena olana zany zay le manahirana an'le fanjakana satria mitatana fanjakana ao anaty Facebook izy de misy olona anatin'le Facebook makaranganareo fanapahan-kevitra na état catastrophe idina raisina dolo zao fanapahan-kevitra rehetrarehetra zao milaza fa tena ame na trabony sisisy de nyraisin'le fanjakana tokoa le état de sinistre national nefa le fanjakana manana ratsana sampana be da be ary zay mampiavaka an'ity fitondram-panjakana ity tamin'ny fitondram-panjakana mifandimby rina satria inona n'izy rehefa nisy trango ohatran'izao nge teto Madagasikara rina rehefa hoe loza voajanahary zany de raisitsika hoe ny cyclone loza voajanahary zany de raisitsika hoe ny valala loza voajanahary zany de raisitsika hoe rivotra satria tsy amboariny reny fa amin'ny mahavoajanahary azay de tonga tampoka de manafika ny tany de ny fahaiza mpitondra teo aloha ry mpitondra kehitriny de nanetsika reo ratsana rehetrarehetra zay mietreritra fa fitondram-panjakana ny anarana de ny asa voalohany rehefa tonga ny zavatra tahaka izao amin'ny loza voajanahary de reo masovo amin'ny Madagasikara any ampitan-dranomasina de re masovo reny no mifampiresaka amin'ny firenena any ivelany no miresaka amina fikambanana na endrim-pikambanana hafa na miresaka amina fondation samihafa any ivelany any tena miasa ny masovo any Madagasikara any ivelany mbola betsaka ny tany tsy ananantsika masovo de am'izao aloha mbola betsaka de am'izay rehefa mandeha fifandresen-dahatra amin'ny masovo sy ny firenena any ivelany any satria reny solotenan'ny fanjakana malagasy sy ny vahoaka malagasy sy ny fitondram-panjakana any ivelany any de mandeha ny fifampirarahana de hita eo ny endriky ny fanampiana ataony ny firenena anankiray de tsarotsika hoe antonao ve tonga ny sambo avy any amin'ny frantsay avy any la réunion nitondra an'izao tondra fanafody nitondra ny endry zareo rosiane nisy fotoana hoe mbola firaisana sovietika tonga ny ny avy any Cuba tonga ny any Inde tonga ny any Chine sisy satria nananatsika masovo zany de reny no mitobaka de lasa betsaka indray le izy rina de nanana ambombava an'le fanampiantsika de le ambon'le fanafody sasany zay amina sambo nalefa tany amin'ny hôpitaly le ambon'le vary mety azotsika le tante le lay matelas
azontsika lay fameno-tsakafo lay karazany zavatra marobe zay azontsika avy any ivelany zany na tafo io na inona de reny afahanananao ambombavo fa itsika tsy namoaka fikitiana volafa zay efa destiné amina zavatra hafa atao satria itsika raha mbola firenena manitra mbola misy zavatra hafa tokony atao manara-maso ny mpamatsy vola am'izay vola vatsiny sy ifanarahana Madagasikara dikan'izay rehefa taty ny lalany vola iny de tsy tokony iova akaty akavanana rehefa nakaty akavy lalany vola iny le fanjakana raha teo efa nieritreritra fa hoe mahay ary vonina niatrika an'izany lozo zany satria inona rina ny slogan BNGRC zay tsara fiomanana tsy tapony loza dikan'izay zany tsy tsara fiomanana ny firenena malagasy ka matoy tsika manetsika an'le vola zay efa eo am'izao fotoana zao ary nirahana amin'ny banque mondiale rina de zao tsy reo nge tsy hanana problème raha resaka olona ny jerevana ary raha resaka 50 millions de dollars na 35 millions de dollars tsy problème an'ireo zany fa ny resaka gestion sy ny transparence an'zany zany problème ny banque mondiale ary zay le nahatonga azy hoe avereny ny vola le tamin'le resaka pagozy ny Jirama zay le nahatonga azy nanao an'lay fanairana mikasika ny hoe nisy vola sy ny zavatra ohatran'izao tsy nety risque na corruption tamin'io ravinala airport io mikasika ny fomba nahazo Nicolas ny marché satria nisy fivoriana ny rahana tany zay engeny taraniny fa tsy problème na 50 millions de dollars io na 35 millions de dollars fa ho amin'ny malagasy le 700 milliards de FMZ de tonga de mibotsina ny sainy sasany tonga de sosy io de atreto le volan'le Covid-19 mbola tantara be manaraka ny arabe hoe ahoana ny fomba ny tantana anazy mbola tsy vita iny de tonga ndray zany de eto ny olana amintsika rina ny aminy hoe ahoana zany fomba hitantanana an'ity sao la ka fomba ahafahany sasandray manabe vony tontolo ara-teokarena ny famoam-bola ohatran'izao anatina hoe misy vola ndray ho jerena ao anatin'ny ty loza voajanahary ity satria reto misy projet maromaro misy zavatra asa maromaro tsy maintsy ho atao ahafahana mamoaka an'le vola ka mimpanodikodina sy ny efa zatra mitsetsitra ary mpanao rapadango ny volam-panjakana indray ny azo vahana ao anatin'izao raharaha zao de manararopaty manintsika miteny hoe manaropaty satria misy olona maty anie tamin'ny Covid-19 riny nefa nisy vola efa natokana tamin'izany Covid-19 zany tsy niresaka fanafody ihany tsy mise en place ny CCO ihany tsy mise en place ny CTC ihany tsy fividianana hoe ambulance na concentrateur d'oxygène na fividianana na fanokafana n'ireny laboratoire reny fa trano fiatrehana ny fanamavanana ny fiarahamonina malagasy na azonana ame an'le tosika famena sy ny sisa sy ny sisa de nefa tsy mety mazavatra am'izao hoe ahoana le gestion n'lay fond Covid-19 iny de ity zany tsy maintsy mametraka famelontsika rina ny aminy hoe isy ndray le état de sinistre national misy vola eo amin'ny 35 millions de dollars eo okitianao anatin'izay de engany mba tsy ohatran'le fitantanana teo aloha le izy rina ka hanao rapadango fa mety ihany mety manao balizy ihany le fanjakana hoe tsy maintsy manaraka ny atanatohatra ny famoam-bola eo zany le procédure n'le décaissement fa mametraka ny aia foantsika rina mba tsisy anararopaty ndray satria efa misy maty raiky amby efapolo resan'ny conseil de ministre omaly fa 7 volana janoary tsika androany 7 volana janoary ka tsy ny vola zay tokony ho any an'ireo trabonareo isy vatsy tsinjoasy tosika fameno ary eto tsika rina de mba tena mba mangataka mihitsy an'le fitondram-panjakana ok zay ty vary 10 kilao kely tosika fa vatsy tsinjo ty ty vary 10 kilao ty fa raha io ny lela vola tompoko misy faritra vitivitsy trabony eto de mba ataovy misitraka vary amin'ny gony la isa tokantrano le vaoka malagasy raha manao recensement mazavy nareo aleo mba tena hisitraka menaka tsara tsy atsinjara fa le kasite tsara le mba tena le menaka le mba tena azo lazaina fa mba eny amin'ny grande surface le mba mitovy fihinana aminareo fandrinareo sakafo any an-trano reny fa tsy le menaka amin'ny vraky lay menaka mandry le trabona aoka matsy hoe tsy maintsy paty foana fa mba hasivo zavatra fangarongarony tsara le izy mba ahafahamba mifaly kely nisa tokantrano satria zany vetivety riny zany ny everitsika vatsy tsinjo zany satria le olona tsy afaka miasa ka le olona mety tratrany tsy fahasalamana satria trabony izy
ny zanany tsy mianatra de tokony misy pakina zavatra maromaro mifandraiky am'izay mety misy cahier eo mety misy stylo hoan'ny zanany eo raha mandeha tsara le recensement am'izay fotoan'izay rina ary ny BNJRC mila malaky am'izay de eto moatsika rina mbola misy an'le évaluation détaillée des dégâts mbola misy an'izany ange satria zay ny procédure ahafahana mamoaka an'le vola dia angatahana ministère hanao an'le évaluation détaillée des dégâts zany hoe le tombana voatsinjara am'ireo fahampitena isaky ministère ministère fanabeazam-pirenena inona mipotika simba tao ministère ny fampianarana ambony inona ny zavatra potika atao simba tao ministère ny ataontsika hoe mponina inona ny zavatra hitanareo ministère ny angovo inona ny zavatra hitanareo toadrano tary simba sinsisa de ao aorianan'izay de hoe avoaka koa le évaluation le besoin le ilain'le ministère inona ara no ilainareo dikan'izay ipotsaka le vola isokatra le robinet de eo le mampamailo atsika hoe aoka tsy ezaka hanodikodonam-bola sy anaovana tantely afa-drakitry ny volam-panjakana le fandraisana fanapahan-kevitra zao satria fomba ahafahana mamoaka an'le vola zany nandraisany ny didim-panjakana iny rena arabe mananjara fa aleo le vahoaka marary ny sitraka azy ka raha simba ny tranony nareo no miteny an'le stratégie de relogement na famerenana ny tranony na fijerevana zay mety ho trano ipetrahan'ireny trabony reny de mba hanana trano izy tompoko ary ty tena hoterizytsika rina ity conseil de ministre ty fampitam-baovao omaly 17 volana janoary ty satria ho rapelevatsika io raha pitso raha afaka pitso ho ampitsahivitsika ny fitondram-panjakana io hoe aiza le izy efa vita ve le trano efa nataonareo ve le tosi afameno mbola 100 000 ariary ve nomenareo par rapport an'le dévaluation par rapport an'le inflation par rapport an'lay inona moriny ty le tsy fanananasa sinsisy ty ka tsy ampy any olona le 100 000 ariary iny zao tena tsy mety iny nataon'le filohan'ny republika eo masombahoaka anao de mizara enveloppe efa nomana avy any nefa ao arinan'ireny olona anankidimy zarainy reny sa efatra misy olona marobe mba miandrandranyzany koa ny ambadika any raha nanao an'iny tsy hoe tsy mety le fomba n'le filohan'ny republika na me enveloppe taty ambadika fa mba tsy tokony ariary teo imasombahoaka le izy rina satria misy olona mijaly be da be nge taorina teo hoe de ndeha ataontsika hoe reny ny tsara vitana de reny nazo an'le enveloppe fa raha nanao an'iny izy de misy an'le teneny hoe misy olona manao akanjo mavomavo tao ambadika atao le tao moramanga zany hoe manatona am'ty am'izay manana le problème resaka piasan'ny distrika mbola tsy vita ny pension ny resaka tany sy izy de manatona le manao akanjo mavomavo ato de tokony farafaratsiny zany raha maname enveloppe any le flo de nandao tany ambadika tany fa misy malahelo an'le olona zay anisa zay tsy mba nahazo tao anatin'izy reny manahirana be reny etany eny tataniny fanjakany vahoaka no entiny fa tsy communauté tsy ONG tsy association hafa ny zavatra mitranga raha izany ary filopirenena iny mandeha sy miresaka iny dikan'izany ny fietsika rehetra ataony iny ny resaka resahany ny tanana ataony ny tongotra leny ny akanjo anaovany misy communication sy dikany daholy ao anatina resaka fitantanam-panjakana sy resaka republika fa tsy manendeha ho azy de arahantsika tsara zany zao rina hoe ahoana ara ny tena ataony reto fa atsika mbola veritsika tsara tsy mbola nakafanapahakevitra ohatran'izao ny fanjakana teo aloha fa nampiasan'ny ambasadra tamin'ny ivelany ary ny raharakopana ny fanampiana tonga teto Madagasikara reny isaky mihetsika tonga ivato fiaramanidina avany Frantsa iny fiaramanidina avany amin'ny Gorbatchev iny fiaramanidina avany amin'ny filoha samihafa amin'ny fandimby rehetrarehetra tany ivelany tany tamin'ny président Ravalomana moa avany Allemagne be da be ary mifandraiky an'le filan'ny olona de namparitaka le izy aingana zany le gestion an'le trabona sy le hoe misy tetezana ary aingana be fandraisana fanapakevitra zao ianareo na le sinoa manampy tsy mba resahanareo akory nisy fiara-miasa tamin'ny orinasa sinoa rehefa tsy te hiteny am'le fanjakana sinoa de le mba orinasa mba mérité eo le izy de mbola misy sa manao communication any any anatin'le réseaux sociaux rina ny amin'ny hoe tsy ny sinoa zany nanao an'io fa atsika nanao fa nampindranany ohatry zao fotsiny sinoa sy tsisy otry fa na efa camion ara ny asa tao na piasa inona izy na anzay na bulle na nretrarehetra nanao an'io déviation io mba soraty izy mba teneno izy fa reny olo reny nge tsy n'importe qui tonga eto Madagasikara riny
fa mba manana maizy azy de manao tatitra izy amin'ny fanjakany ihany hoe nanampy amin'ny Madagasikara zay tamin'ny passage le cyclone Nana de potika ny lalana de zay nanao déviation, zay nanao le pont Bele io, zay nanao ohatran'izao nanome fitaovana niasa 12 heures, niasa 48 heures fa zao tsy miconsidéren'le fanjakana kosa le izy. De misaina le fanjakana sinoa, misaina ary ny puissance andreo matanjaka be mitovy larina amin'ny Amerikana ka zay hoe na mbola mitrosa reo tsy mitovy ny taux de croissance, tsy mitovy ny économie tsika manitra fadiranovana na hitrosa ary tsika rina tsy mbola ameribolo zao situation tsika zao sahirana zao situation lasa mitsosotsika na mandritra ny 50 taona ary raha mbola mitomanta efatra zao na 100 taona ary fa ny Amerikana na ny sinoa voavery ny vola am'izay otrosay ary ny azy ny économie nefa lavitra be dika zany tsy mitovy le fampitana hoe mitrosa ingeny vavety sy ny madinika ianao farahidiny no mitrosa ary ny anao makany am'le mahaolona sy makany am'le sakafo ny anazy tsy zantsony ny problemany resaka fitaovam-piadiana sy nucléaire ny problemany rina resaka diplomatie vavety ny problemany resaka grande mine na resaka orinasa ngeza be industrie ngeza be efa NTIC sy ny resaka ohatran'izany ny azy ny problème ny télécommunication ny azy de hoe ahoana ny ahafahan'ny olombelona ohatra ny fiaramanidiny io mivezivezy eny amin'ny volana zay zao ny azy manahirana ny sainy any ianao tsy zany manahirana ny sainao de resaka vatsitsinjo tosika fameno relogement de vola affecté aty amin'ny zavatra fa io vola tsy maintsy ho ampiasainao io de mila fitandremana zany, mila fisainana zany satria ny zavatra ohatran'izao de zay le tenentsika rina hoe tsy resaka gestion épicerie no atao hoe tsetsetse manakely etsy ty de mivola miodina androany aloha ny vidanana an'ity na ity aloha zany a tsy maninona raha tsisy fa ny ziara ny tena mandeha be fa mipaty etro ny tonotony kely tato ato de aloha atao ziara de mandeha ndray aloha ndray aloha ividy savony sy labzy fa savony sy labzy ndray aloha mandehandeha tsy ohatran'izany le firenena rangaha afa natao hoe fitantanana firenena de rehefa miresaka firenena de olona sy rafitra sy resaka administration fe azy amin'ny tantana ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany rinarabe mananjara iny ary mamaraparany sika zany moa tsy maintsy tenenina satria mety tsy fatatsika ny atao hoe enjeu isan-karazany ny ao ambadika zany rehetrarehetra zany hoe fampiasam-bola misy tanatohatra tsy maintsy arahana sy ny sisa fa l'izy keo mantsy namana faniry de zao ny mpitantana eto amin'ny firenena eto Madagasikara ihany eny no ny teny hoe tsika mahay tsika tena anina fa isika zao tsika indray no ampindrana ny Comore zao mantsy zao le Comore lasa resana be satria tratra ny Comore ny volamena i Comore lasa matanjaka no i Madagasikara raha ohatra ka tsy zany ny zavatra nitranga tany aloha de ny teny ny mpitondra tsika indray no ampindrana ny Comore raha ampindrana ny Comore anao zany dia efa manana ny ampy ianao zany dia ampiasao zany le anananao io raha toa ianao ka ampindrana zany Comore zany manana maizy atsika manana ny arena antsika marina zany manana ny arenantsika fa ny fitantanany ny arenanao ny arenantsika any amin'ny tsizy tsika ne raha ny tena marina tsy tokony hoe indrany zany fa efa men'Andriamanitra tsika fa le fitantanana ny fanaraha-maso sy ny sisa no mandeha amin'ny tsizy mifangaro ny fahefana dia ny résultat de tsao de lasa miapanapana makatsy lasa miapanapana makary dia io zany zao ny vokany amin'izao fotoana zao faharoa ihany koa de izao sarotra amin'ny olona anankiray tompoko ny tena hoe mahafantatra problema raha tsy miaina n'le problema izy zay veriko kely sarotra amin'ny olona anankiray no mahafantatra ny olana raha tsy miaina an'ilay olana izy tiana tenenina amin'izany de zao ny sasany ary ambadika ary mitsotsotra tsy mbatratra ny rano tsy mandeha tsara ny azy ny fiainana miditra tsara ny vola tsy iainany an'ilay fahasahiranana fa ny ato amin'le vahoaka mantra zany tena iainana izy ka ahoana moa no atao hoe ifandraisan'izany zavatra zany raha ohatra le olona ka ny aina n'ilay fahoriana dia tsapany io zany hoe raha tatsah le olona tany aloha fa diranovana le olona tany aloha no lasa
niakatra tonga eo amin'ny fitantanana dia mahatsapa tsara an'izay fijaliana zay satria fa ny ainany le izy fa raha tsy ny ainany le izy fa zavatra fa ny ainany zavatra fa ny fiarahamonina namolavola azy zavatra fa no atao hoe natao hoe nanany ampy izy zany no tonga ty amin'ny fitantanana dia amin'ny hoe resaka fitantanana amin'ny ankapobeny zany dia tsy arakarak'izay no zavatra amin'izay satria zavatra tsy niatra taminy zavatra tsy ny ainany ohatran'izany ny eto Madagasikara ka raha hoe mandeha ny fanapahan-kevitra ohatran'izao sy ohatran'izao dia miodikodiny eo foana io engany ka tsy tonga ty Madagasikara ray ty roivitozy ty izay ny tafiotra hoentiny 240 km par heure 400 km isan'ora ny tafiotra hoentiny ty le cyclone ty mbola lavitra be izy fa engany tsy tonga ty Madagasikara engany averina fanoteliny fa raha sanatria tonga eto dia asa zay azo antsika ka ny malagasy zany tena hoe mila manaraka tsara foana isika ary efa manomboka tonga saina ny olona lay hoe malagasy natao fakana vato rehefa fifidianana ohatra hoe ny any amin'ny faritra iva dia zao rehefa tonga ny propaganda dia totofana an'izao dia hoe kana vato tsy izantsony io tsy izantsony io raha ohatra ka tarafina amin'ireny le tenin'ny olona eny amin'ny faritra iva dibodrano ireny tamin'ireny reportage nandeha tamin'ny vaovao ireny misy mitomany eo misy tena mahateny fitenenana enjana eo nefa eo alohany eo ny président république sy ny olona niaraka taminy tena misy olona hoe tena mahitsy fitenenana fa taloha izy nikombokombona fa zao izy tena mahitsy fitenenana satria tsy arakaraka ny eritreretiny ny zavatra mitranga zay zany no entitsika amaranantsika ny fandarana miara-manonja MBS sy Radio Mada tamin'ity indray mitoraka ity fa dia ambava homana ampomeritreritra petratsika foana ny fahendrena malagasy manao hoe ny mamy atelomy ny mangidy aloavy samy hotahin'Andriamanitra isika menakavy veloma tompoko